Antoka ny amin'ny mandrakizay izahay. Misaotra fa na ny fifoazany maraina ary dia mbola ianao Jesosy. Na ny fafahany amin'ny joro dia mbola ianao Jesosy. Na ny fananganana anay dia mbola ianao Jesosy. Na ny fitariana anay dia mbola ianao Jesosy. Lehibe sady mpamindra fo ianao. Misaotra raha io fa ny fitiavanao tsy malandritra ny tsirairay avy. Misaotra ny fitantananao sy ny fiarovanao anay tonga soamantsara ty indray. Aneo anao, hianatra anao, hikambana aminao, hiray aminao, ho voninahitra le ray. Misaotra raha io no nanoloranao an Jesosy Kristy ho famonjenao ny tsirairay avy. Tsy misy zahay raha vao tsisy ianao, tsy mahomby zahay raha vao tsy eo aminao, tsy mahay na inona na ino izahay raha vao tafasaraka aminao. Jesosy eo raisy ny toeranao eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Le toeram-panapahana, le toeram-pahefana, le toeram-pananganana, le toerana feno voninahitra, raisy Jesosy eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay, tehirizo, atsangana, amboary, ampaherezo ny tsirairay avy. Aoka ny tenin'Andriamanitra dia ho teny mpiderana mandrakizay. Aoka ny tenin'Andriamanitra ho teny fankalazana ny anaranao isan'andro isan'andro. Aoka ny teninay Jesosy tsy hitodika amin'ny tenanay, tsy hitodika amin'ny olona, fa kosa ny voninahitra ny anaranao. Fa tsara ianao sady mendrika indrindra. Ny ao anatinay rehetra mihitsy no anarinay sy tehizainay, ampianarinay hideranao Andriamanitra. Ka na inona na inona zavatra mitranga dia aoka ny fiderananao Jesosy no eo ambavany ny tsirairay avy. Natahaka ny ao na zavatra atrehana dia aoka ny fankalazana ny anaranao no mahamaika anay Andriamanitra. Jesosy io ndreto izay Andriamanitra, olona vonina ny hiova, olona vonina ny anaiky ny sitraponao sy ny fitarianao. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina mandrakizay. Alleluia. Amen. Ataontsika hitehaka mafy ho an Jesosy. Alleluia. Salamo fahina amin'ny telopolo amby zato. Salamo fahina amin'ny telopolo amby zato no vakitsika. Mamaky salamontsika mialohan'ny fotoana satria ny fontsika mila zarina hiderin'Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra. Tsy ny zavatra atrehana no tokony ampiovan'ny frazitsika tsirairay avy. Fa ny teny mpiderana dia tsy tokony hiala sy hiongitra eo amin'ny vavanao zany. Satria Jesosy mihitsy nefa ny teny fa zaho izy efa namenareo vavasaina izay tsy hain'ny fahavalo toerina na resena. Alleluia. Aza vela izy fahavalo hanohitra ny vavanao na hoe handresy ny vavanao tsy hiteny ny fahatsaran'Andriamanitra. Na tahaka ny ahoana ny kalitehan'ny zavatra atrehana dia tsy iny ny fideranan'Andriamanitra, fa ny fideranan'Andriamanitra dia ilay maizy azy no asehonao amin'ny alalan'ny vavanao. Amen. Salamo fahina amin'ny telopolo amby zato. Salamo fahina amin'ny telopolo amby zato. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina no vakitsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy izay manao hoe: miderana Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Miderana Andriamanitra avy indrindra, fa mandrakizay ny famindrampony. Miderana tompony tompo, fa mandrakizay ny famindrampony. Izy rery no mpanao fagaka an-dehibe, fa mandrakizay ny famindrampony. Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, fa mandrakizay ny famindrampony. Izay namelatra ny tany ho ambonin'ny rano, fa mandrakizay ny famindrampony. Amen. Velaro ny tanao dia tenenao Jesosy eo mandrakizay ny famindramponao ary lehibe ianao Andriamanitra. Dia raiko amin'ny fotoana rehetra ianao ary tsy fotoana Andriamanitra nambarako ny fahatsaranao. Faoka ny fotoana rehetra izay ananako Andriamanitra dia eo no anehoako ny fahatsaranao sy ny voninahitrao. Fa Andriamanitra tsara sady tsy manadiny ianao Andriamanitra. Misaotra ray ny amin'izao fotoana izay mbola omenao anay izao Andriamanitra, ahafahany indray mampitodika ny momba ny rehetra eo am-pelantananao izay tianao lazaina, nao koa tanteraka, izay tianao atao, nao koa tanteraka Andriamanitra. Jesosy eo ampahany ekenay ny fonay Andriamanitra, anaraka anao, anaiky anao, antsafidy. Jesosy eo tsy herika kavy na herika kavanana izahay Andriamanitra, fa ampifantoka ny momba ny rehetra am-pelantananao. Eto izay Jesosy tsy hijery olona, tsy hiona amin'ny olona, tsy ny ho hitan'ny olona ny tanjonay Andriamanitra, fa ny ahitanao Andriamanitra. Te ahitanao sy ny voninahitra ao Andriamanitra. Ary koa ny fahalebiazanao isan'andro isan'andro. Dia aoko marina amiko izany Andriamanitra, aoko marina amin'ny tsirairay avy izany Andriamanitra. Aoka tena ny etaetanay tsirairay avy, arakaraka ny habe ny etaetanay Jesosy. Naoka tena andraisanay ihany koa teny avy any aminao Andriamanitra. Alleluia. Fa ny masinao kasio zahay. Avy fanahy masiny toa
hoe ho anatrehan'ilay ray tsy toy Jesosy. Jesosy ianao nanokatra lalako famindrampo lehibe. Taveritsika any avifanahy masina, avifanahy masina hitanao sy ny voninahitra ao. Jesosy ampianary zay Andriamanitra, anaja ny fotoana tokony hafenana eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Tsy ho maiky nitranga amin'ny fotoana tokony hafenana, tsy ho maiky ny hita amin'ny fotoana tianao ifampiresana amin'ny mangingina Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, amboary zay Andriamanitra. Amin'ity fotoana ity Andriamanitra dia ampanaiky iray zay ny momba ny tsirairay avy, tsy haino tabataba ivelany rehetra sy ny teny ivelany rehetra. Foka ny teny tokana zay anangana anay Andriamanitra dia ny teninao mampahery, mitarika, manitsy sy manamboatra. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Ok, ianao tena maika iona amin'Andriamanitra fa tsy maika iona amin'ny olona, tsy maika iona amin'ny zavatra afaka omen'Andriamanitra akory, tsy maika iona amin'ny fanasitranana. Mety noho ny fahamaikanao tokony iona amin'Andriamanitra. Tototsika vavaka zany amin'izao fotoana izao. Jesosy hifonako aminao raha nisy fotoana mety nanamaivana anao ary namelanja ny zavatra nomenao Andriamanitra. Mety namelanja ny promessinao koa, mety noho ny famezako lanjanao tenany Andriamanitra. Jesosy manomboka androany dia anaiky Andriamanitra, fenao ny tombo sy mpamonjy ary amafiziko zany Andriamanitra, tsy menatra ny anamafy ny fanondona tenako eto anatrihanao Andriamanitra. Mbola manaiky Andriamanitra, manaiky ny fitarianao, manaiky ny fitantananao Andriamanitra. Fantatro zay inoko, fantatro ianao Andriamanitra, satria fantatro fa ianao ty ahy, ianao tsy manary ahy, ianao mitarika ahy, ianao manitsy ahy. Fa ao anatin'ny zavatra zay hatrehany dia tsaroko manokana ilay tantaran'i Davida. Na ny olona niara-tafika taminazy ary dia te hivadika aminazy, te hikasitana anazy. Eny fa na dia izy ary mba anisany gogogogo ny tomany, satria mba lasa koa ny ankohonany, mba may koa ny tanànany. Kanefa atao anatin'izany dia ny fanahinao Andriamanitra nampatsiahy azy fa mila miafina ao anaty efody izy, mba ahafahany
tsy mandreny message afaka ohatran'ny messagenao Andriamanitra. Mahatonga anay Andriamanitra mikorontana amin'ny fiainam-panahinay satria diso tia miheno message avy any amin'ny olona izahay fa tsy mifantoka amin'ilay teny avy any aminao izay manangana anay tsirairay avy Andriamanitra. Jesosy eo, rehefa miteny ianao dia miova ny zavatra rehetra. Rehefa miteny ianao dia mety ny zavatra rehetra. Ka mitenena Jesosy satria fantatro loatra Andriamanitra fa tia ianao. Ianao tia tsy miova fa mandraky izay tia ianao tia ka nao fonas izao rehetra izao. Tompo mbola tia ianao, Tompo mbola tia ianao. Fantatra ianao, Alleluia. Fantatra izay noko sy ny fitiavany ahy, Jesosy miadana ny foko, miadana ny foko, misidany ahy. Fantatra izay inoko, fantatra izay sy ny fitiavany ahy. Tsy manina fa mety io zao rehetra zao. Mety iovy zao rehetra izao. Tompo afatsy anao, Tompo afatsy anao. Ianao tia tsy miova fa mandraky izay tia ianao tia. Jesosy rehefa miatrika izahay ny zavatra ananany antoka Andriamanitra dia eo fotoana iatrehany no mahatsiarovanay na mpahatsiarovan'ny fanahy masinanay ny teninao izay manangana. Dia aoka Andriamanitra tsisy teny anankirotana izay efa natsanganao Andriamanitra, ary tsisy havitan'izany satria ianao ilay tompony hery sy ny fahefana. Fa ny angatahany Jesosy dia ampianaro izay tena andrehanao tahaka ny Bartimeo, jamby izy fa eo amin'ny fotoana anankiray fata fa mandalo ianao dia tsy voasakana ny vava ny teny hoe Jesosy eo, ianao no ilaiko, satria fantatro fa tia ianao Andriamanitra. Alleluia. Ianao tia tsy miova fa mandraky izay tia ianao tia ka nao fonas izao rehetra izao. Tompo mbola tia
ianao tia. Sakafo vavanao dia teneno mihitsy hoe tsy miovy ianao fa tia hatramin'izay. Tia ianao. Ianao tia. Jesosy aoka tsy ho adinina mihitsy. Arambatoko ianao raha rerakiny miadia miazonay ny tananao mampatsiahy fa eo foana hoaianao. Eo anatrehany voninahitra sy ny fahatsaranao dia nirahanao ny zanakao mba ho fiarovana anay satria tsy zakany tenanay Andriamanitra amin'ny fahamasinanao zany. Dia le eo antsefatsefaky ny aram-bato mety matazana fa misy an' Jesosy miarina tsirairay avy. Jesosy ampisaotranao zahay fa eo foana ianao mijorana tsirairay avy Andriamanitra. Eo foana ianao mitsangana mampahery ny tsirairay avy, mampahery anay anatin'ny fotoan-tsarotra. Tsy le fotoan-tsarotra Andriamanitra no tokony olana fa ny tena olana raha sanatria anatin'ny fotoan-tsarotra tsy miankina aminao zahay. Arambatoko ianao taontsika rehetra raha rerakiny miadia miazonay ny tananao mampatsiahy fa eo foana hoaianao. Arambatoko ianao raha rerakiny miadia miazonay ny tananao mampatsiahy fa eo foana hoaianao. Mampatsiahy fa eo foana hoai Jesosy. Mampatsiahy mampatsiahy fa eo foana hoai Jesosy. Amin'ny fotoana rehetra mampatsiahy fa eo foana hoai Jesosy. Jesosy mino anao, anao manontolo ny antony velomako sy ny antony rako. Jesosy mino anao, Jesús
antony velomako, tsy ny antony rako, dia ianao. Tsy kivavaka. Aoko marina, aoka tsy tongira satria iraina fotsiny zany. Fa ko marina atao ny fonao hoe Jesosy mihitsy no antony havelomanao. Aza vela ho atotsiko ny tongira ianao, fa ka ny fonao mihitsy no mitondra anao anamarina an'izany hoe tena Jesosy fe no antony havelomako. Matoa mijoro Jesosy, tsy noho ny amiko manokana Andriamanitra, tsy satria misy tetikasa tsy maintsy efaina, tsy hoe noho ny asa fanompona akory Andriamanitra, tsy hoe noho ny fanirahanao akory Andriamanitra, fa tena hoe ianao Jesosy, tsisy antony hafa ankoatranao Andriamanitra. Ianao le manery ny fitiavako anao no mitarika Andriamanitra, manery mitondra, mampianatra, mananatra isan'andro. Jesosy ianao no antony Jesosy. Tsy noho ny zavatra ilaiko na noho ny zavatra manery anahy, fa ianao no antom-pisiko Andriamanitra. Mijoro satria ianao, mahery satria ianao, tafatsangana satria ianao. Ny antom-pisiko dia ianao Andriamanitra. Jesosy aoka izay tsy afina ao ambadiky ny fanompona izay anirahanao ilay tsirairay avy akory Andriamanitra. Fa aoka izay hiarihary eo anatrehanao Andriamanitra, tsy afina fa eo amin'ny fanatrehanao, eo amin'ilay toerana izay tianao hiaonana amin'ilay tsirairay avy Andriamanitra, dia eo izay Andriamanitra. Eo amin'ilay toerana tianao ananganana anay Andriamanitra, eo amin'ilay toerana tianao ampianarana anay Jesosy. Jesosy eo atsangany indray, amboary indray, ataontsika vavaka izany. Jesosy eo atsangany indray. Mety efa ravarava ny fiainako, na ny fijeriko na ny fijerin'ny olona Andriamanitra, fa ny zavatra azoko antoka dia ninona entina eo anatrehanao, dia miova ho vaovao avokoa ny zavatra rehetra. Ary tonga eto Andriamanitra, tsy hoe hoentiko anatrehan'ny olona ny tenako, fa eto tongotra ao Jesosy, tahaka ny Maria le mahay mifidy ny anjara tsara, dia androany koa Jesosy mifidy ny anjara tsara Jesosy, dia ny eo atongotra ao sy eo aminao, eo amin'ilay toeram-pananganana, eo amin'ilay toerana misy ny fampahirezana tsara indrindra. Tsy misy olona mahay mampahery olona, fa ianao Andriamanitra no fampahirezana ho an'ilay tsirairay avy. Ianao Andriamanitra no fampahirezana ho an'ny fiainana tsirairay avy. Ianao Andriamanitra ny fitarihana, ianao Andriamanitra ny fananganana. Jesosy eo anatin'ny fotoana mangina indrindra, dia ianao Andriamanitra ny tonga teny mampatsiaro sy manangana ilay tsirairay avy. Androany Andriamanitra dia voniny zahay iray aminao Andriamanitra. Misaotra satria fantatray fa matoa izay nasainao iray latabatra aminao, dia tianao izay hiova Andriamanitra. Jesosy eo tokony tsy ho adinonay mandrakariva, fa fitiavana mandrakizay no tiavanao anay Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Taontsika hisaotra Jesosy ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Na izany teny izany fotsiny araverina na mety tsy takatritsika ary le izy indraindray ny dimension an'izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany, dia be famindram-po loatra Andriamanitra ka mijery mahita antsika. Jesosy eo misaotra fa tia ahy ianao, misaotra fa tsy manary ahy ianao, misaotra fa tsy tahaka ny olona rehetra ianao Andriamanitra. Eny, tsy tahaka ahy akory ianao, fa za mety miova hevitra eny am-panidinana, fa ianao ilay Jesosy Kristy tsy miova omaly Seigneur mandrakizay. Rehefa tia hatramin'ny voalohany ianao, dia tia hatramin'ny farany ianao, tsy tia hanary ahy ianao, tia hanangana ahy ianao. Matoa mbola velanao tonga eto Jesosy, dia satria tianao loatra hatsangana. Na tahaka ny ahoana mety alalan'ny fery, na mety teny hoe efa hafirina ny sin'ny fery teo amin'ny fiainako, dia ny zavatra fantatry Jesosy, na ny vehivavy nanderana nandritra ny 12 taona aza fa nilikiliky ny olona, dia rehefa niray taminao nikasika ny somotra aviavindabanao fotsiny, dia maina teo ny eo ny fery. Jesosy eo na nitratra olona tanana nijangajanga aza, rehefa tonga teo amin'ny fanatrehanao, dia lasa nahita fity. Dia ianao mihitsy niteny hoe mandehana, fa izaho koa tsy manameloko ianao, fa manomboka amin'izao dia aza manota intsony. Jesosy eo na nomaty tanana ila teo amin'ny sinagoga, dia ianao mihitsy Andriamanitra niteny hoe anjiro ny tananao, dia sitrana izany. Niza na nijamba, na ny marenina, na ny malemy nandritra ny 7 taona, dia ny teninao Andriamanitra ny nanova.
na le vehivavy Samaritana teo patsakana, tsy nomenao zinga izy dia nisotro, fa ny teninao ny renesiny dia raha tsara teny izy tahaka ny efa nisotro sahady rehefa niova ny fony. Ka androany Andriamanitra dia ka ny teninao no hamakivaky ny tsirairay avy, hamakivaky ny fony tsirairay avy any amin'ny toerana mety miafina indrindra ao anatin'ny fonay, dia ka ny teninao Andriamanitra no hamakivaky any, tonga ianao teny fahazavana anokatra ny fony tsirairay avy, ahafahany mba ho anisan'ny olona voajoro tafatsangana mahery ao anatin'ny ady, satria ianao no mampandroso anay Jesosy, ianao no mampahery anay Jesosy. Taontsika reky teny hoe Jesosy no mampandroso ay, teneno mafy mihitsy hoe Jesosy no mampandroso ahy. Alleluia, no mampandroso anay, no mampahery anay, dia tenenao anatin'ny fonao hoe Jesosy, 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 no mampandroso anay, no mampahery anay, Jesosy Kristy no anarany, areareantsika mandrakizay izy, le mampandroso antsika tsirairay avy, no mampandroso anay, no mampahery anay, Jesosy, ianao Jesosy, la izy atray, alleluia, no mampandroso anay, no mampahery anay, alleluia. Tsy misy andry tokony hiankinanay akoatranao Kristy, tsy misy andry tokony avelanay hitondra ny fiainanay akoatranao Jesosy Kristy, ary tsy misy anarana hafa tokony hankofanay akoatran'ny anaranao Jesosy Kristy, satria ianao no mahatoy izao anay, ny fiderana, ny fankalazana, ny alleluia, ny ikam-piderana, ny fitempony fo, ny fifaliana, ny hetsika rehetra izay ataonay Andriamanitra dia atolotray ho anao irery any, amin'ny anaran'i Jesosy, alleluia, amen. Taontsika hika alleluia mafy be, alleluia, isa roa telo, alleluia, asiteraka mafy an Jesosy, alleluia, alleluia. Alleluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a. Tratra sondray ny sabotsy a iombonantsika latabatra amin'i Jesosy androany. Ireo tononkira-panahy rehetra izay napetraka Andriamanitra teny ambavany mpanompony a, tanatin'ny fiankofana sy fiderana arahantsika teo dia aoka ho any anatin'ny fonao lalina, ho ren'Andriamanitra sy ho voarain'Andriamanitra. Amen. Taontsika mbola hanohy ny fankasitrahantsika sy ny fisaorantsika an' Jesosy, satria misy taontsika tojo ao anatina zavatra anankiray dia manontany tena hoe ino lara ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ity zavatra mitranga ity. Indray misy zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika dia mampanontany tena antsika hoe zao ve ny sitrapon'Andriamanitra, ino lara ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny zavatra hitako a Tesaloniana voalohany toko 5 andiny 17 zao voalazan'i Paoly, misaora amin'ny zavatra rehetra ao izy, fa zay sitrapon'Andriamanitra. Dikan'izay indraindray ohatra ny mametraka fanontaniana efa hanomezan'Andriamanitra valantsika, manontany tentsika hoe zao ve ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiainako, dia averin'Andriamanitra hoe isaoro fotsiny ny fiainanao, fa le fisaorana mihitsy no lasa sitrapon'Andriamanitra. Ny antony a tsy ampozinao mihitsy ny zavatra homanin'Andriamanitra ao ambadika lalana avelany hitranga sy hitondrana ianao io. Andriamanitra rehefa mitondra dia tsy tonga dia le mahafinaritra makany amin'ny mahafinaritra eo amin'ile kensain'ny olona,
Fandriamanitra rehefa mitondra dia amin'ny mahandriamanitra azy, mahita miafina izy, mahita ny lavitra izy, mahita an'izay tsy ho takatry ny sainao zany mihitsy izy. Ny ahafahanao miatrika an'izay dia mila manaiky ianao hisaotra azy fotsiny. Tsy ampy nefa ny fisaorantsika raha toa ka tsy mahafantatritsika hoe izy Andriamanitra sy ny zavatra omanino antsika. Satria raha mikisaotrasaotra fotsiny ihany koa tsika dia Andriamanitra tsy hoe etsea amin'ny fisaoranao, fa Andriamanitra mijery ny fonao eo am-pisaorana. Dia hoy ny Timoty voalohany toko 4:4, fa ny zavatra rehetra noforonon'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra, ary apiako hoe avelan'Andriamanitra hitranga dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Teny akaikinao tsy fantatry izay manjoa amin'ny fiainanao hoe dia ny mampime misy olona mahafantatra zany efa asaiko miteny an'izay mety mpivady ohatra dia mety fa hoana ny tsy fantatro hoe dia teneno izy fa raha vao misaotra eo ianao hoe dia izay no midika hoe fa mahita ianao fa misy zavatra tsara ao ambadika ao ao fontananao dia isaoran'Andriamanitra ny herinandro, ankasitrahan'Andriamanitra ny fitantanana ianao hatreto, isaory azy ny fiainanao, isaory azy ny ankohonanao, isaory azy ny fahasalamana eo amin'izay misy dingana misy ianao androany, isaory an'Andriamanitra ny fisian'ny zanaka ny taranaka, ny examen. Raha misy manatrika eto ka afaka somatsara tamin'ny fanadinana ianao, isaory an'Andriamanitra. Raha toa ka tsy afaka ianao, isaory an'Andriamanitra. Reto saray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, nateraka anao ny sitraponao, velona anao ny sitraponao, misaotra ny amin'izao maraim-baovao zao, adiva marana ny herinandro izay, dia mankasitraka sy misaotra anao ny amin'ny herinandro vita iny. Teo ny tananao, ny tantana, ny tondro, teo ny famindramponao sy ny fahasoavanao niaraka taminay. Misaotra ny amin'ny vavaka noenonao ka nyvalianao tamin'ity herinandro ity. Misaotra ny amin'ny vavaka noenonao fa mbola tsy nyvalianao fa ara-potoana no amalianao. Misaotra ny amin'ny dingana, amin'ny hery, tanjaka, tombonandro, fahasalamana. Misaotra ny amin'ny ankonana sy ny tokantrano. Misaotra ny amin'ny asa aman-draharaha. Misaotra ny amin'ny fianarana. Misaotra ny amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny lalana sokafanao. Misaotra ny amin'ny zavatra esorinao. Misaotra ny amin'ny zavatra omenao. Misaotra ny amin'ny zavatra miena. Misaotra ny amin'ny zavatra mitombo. Misaotra ny amin'ny zavatra mitranga. Misaotra ny amin'ny zavatra avelanao iseho eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tena averinay aminao ny voninahitra. Mendrika ho anao zany. Satria efa anao zany. Ary ianao mandrakizay. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Ndao anambara amin'ny tompontsika ilay tononkira-panahy hoe mamy ny foko ry Jesosy. Tena metraka tsika ny anatin'ny fotsika lalina. Ny fankafizatsika an'Andriamanitra. Ny fankafizatsika ny teniny. Ny fankafizatsika ny sitrapony. Ny fankafizatsika ny fitondrany. Teny kaikinao tsara Andriamanitra hoe. Tsy manao fahadisoany zany izy hoe. Na tsy takatry ny sainao aza hoe dia tsara foana izy hoe. Zany no ilana hoe fiverenanao amin'ny teny hoe. Fa tsy manary anao zany Jesosy hoe tsy manadino anao zany izy hoe. Amen. Sokafon'i Jesosy hatrany ny fonao. Amen. Maminy foko ry Jesosy, ny famonjena zay vitanao. Ny adisoko, ny adisoko
Jesosy tena fonay Jesosy tena mangeta hitanao ary tena mila anao. Sotra fa ianao no nitarika ny tsiraray avy ho tonga eto fanatrehanao amin'ity maraity. Ianao no manamboatra sy mandamina amin'ny programanay. Matsiaro ny teninao hoe zany namorona anao dia hatramin'ny fahaterahanao ka hatramin'ny mahafotsy ny volonao, dia zany ho isahirana ny aminao, zany ho hitrotro anao. Jesosy, tsy misy olona afaka hanome an'izany toky izany afa-tsy anao. Dia mankasitraka anao izay ny amin'izao maraim-baovao izao. Misaotra betsaka zavatra rehetra, zavatra angatahana Tompo mba ho tany lonaka, ho tany tsara ny fonay. Andray ny teninao, andre ny feonao. Mila anao zay, tena mila anao zay. Dia misaotra ny amin'ny fotoana maraina, misaotra ny amin'ny latabatra ikomanao anay. Mankasitraka raha eo amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kena avy Nazareta. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Tena akaikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe eto Andriamanitra ho anao hoe dia hiteny aminao indray izy hoe amen. Maza ho toerana vetivety ary. Mbola fifaliana ary fifaliana trano no iarahantsika eto indray amin'ny alalan'ny fanokafantsika fo mba handray izay avy amin'Andriamanitra. Ny hira afaka miova, ny mpihira afaka miova, ny mpitoroteny afaka ovaovain'Andriamanitra, fa ny maniraka, mametraka ny teny, miantoka an'ilay teny dia tokana ihany Jesosy avy any Nazareta. Amen. Androantsika dia men'Andriamanitra tena mahafinaritra be. Ny teny izay omeny moa mahafinaritra foana, ny tena marina. Indray fotsiny tsika ny tsy maheno an'ilay izy mahafinaritra, rehefa tsika mihitsy ny tsy mahafinaritra. Fa mino fa androany Andriamanitra mahafinaritra manome teny mahafinaritra ho an'olona mahafinaritra be dia be vory eto. Ka tia marain'ity zany sabotsy fivorian'ny olona mahafinaritra. Oza misy miteny hitaka eto mihitsy anao mizingizina tsy mahafinaritra mihitsy. Enio izay lazain'Andriamanitra dia hitanao fa hiverinao anatinao ilay fahatsarana. Ilay izy anefa tsara fa indraindray ohatra mivery kely fotsiny ilay izy. Enao anie tsara fanahy ataovy amen rotra ka mbola tsy enao ny tsy azoko ilay réaction anao. Enao nge tsara fanahy njainjay fotsiny. Ilo le ilana vavaka ilo le indraindray iny ahena amin'izay dia amin'ny androm-piainanao amin'izay horenao hoe ndre misaotra Jesosy onjenao. Luka 5:4 no teny nomeny Tompo antsika androany. Lohahevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe mandrosoa ho any amin'ny lalina. Amen. Ho anay mahay milomano be,
Dia mampatahotra izany teny izany. Fa natao olona tsy mahay, natao ho an'ny olona tsy mahay milomano mihitsiny. Ny iraka avy amin'Andriamanitra hoe mandeha any amin'ny lalina, ahatonga anao tena hiankina amiko tsara. Alleluia. Salamo 270, 107, Psaume 42:7, zao voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny lalina miantso ny lalina. Maninona Andriamanitra no maniraka antsika ho any amin'ny lalina? Salamo 7:420, Psaume 107:24, amin'ny anaran'i Jesosy mahita aloha tonga dia vakitsika. Atomboa kely amin'ny 7:20 azafady indrindra tompoko anie, azafady. Eo aloha kely eo fotsiny. Izao voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Zay midina any an-dranomasina ka mandeha atsambo sy manao raharaha any amin'ny rano lehibe no mahita ny asan'i Jehova sy ny fahagagana ataony any amin'ny rano lalina. Misy zavatra ataon'Andriamanitra rehefa tonga any amin'ny lalina zasy ianao. Zay no mahatonga an'Andriamanitra maniraka sy miandry ianao, na indrindraindrindra hoe miantso anao mba ho any amin'ny lalina. Dia hojerentsika ilay Luka 5 teo, ny 1:1 ka hatramin'ny 1:4. Dia hazava aminao tia tapany voalohany ity hoe fa maninona Jesosy no miteny hoe mandrosoa any amin'ny lalina. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Luka 5 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:4. Ary raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny farihan'i Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo atsisy ny farizy. Fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy. Dia nangataka taminy niataka kely amin'ny tany, dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona, mandrosoa any amin'ny lalina, alatsao ny aratonareo azahoana hazan-drano. Amen. Masina ny tenin'ny Tompo. Amen. Lava be ty resaka ty fa ny fotoanantsika ampy. Amen. Tsika koa tia miresaka lava, izay koa ray. Fa mino fa Andriamanitra ampiasa dia hanampy anatin'ny famotinana an'izay ventikevitra tian'i Jesosy. Omena, ampaherezana sy hananganana antsika hatrany mba ho tonga olona mahafantatra ny tokony ataontsika isika miaraka amin'i Jesosy. Vonintsika, amen. Za mbola miala, za mbola mandeha. Toerana anankitelo ny voalaza ao anatin'ny Luka 5 io. Toerana telo. Toerana voalohany eo amin'ny 1:1, eo amoron'ny farihy, izany hoe tany amoron-drano. Ilay toerana faharoa, rehefa niditra tao anatin'ny sambo Jesosy eo amin'ny 1:7, miataka kely amin'ny tany. Ary ilay toerana fahatelo eo amin'ny 1:4 ny tenenin' Jesosy hoe mandrosoa aiza any amin'ny lalina. Ilay any amin'ny lalina io ndraiky kosa avy hatrany dia eny ampovoan-drano tsisy tany. Eo amorony miataka kely lalina. Tonga teo amoron-drano Jesosy, teo amin'ilay tany amoron-drano. Avy eo izy niditra tao amin'ny sambon'i Petera dia niteny tamin'i Petera hoe asy tao miala kely amin'ny tany. Ary avy eo Jesosy niteny tamin'i Petera hoe mandrosoa any amin'ny lalina. Inona no mahasamihafa an'ilay tany sy ilay ambony rano aloha? Maninona ny eo amin'io fotoana io no niteny Jesosy hoe mandrosoa any amin'ny lalina? Tadiditsika ilay zavatra anankitelo. Ina ilay voalohany moa? Tany. Avereny hoe tany. Dia ilay faharoa miataka kely ny tany. Avereny. Dia ilay fahatelo
any ampovoan-drano avy reno any ampovoan-drano. Andriamanitra te hanaitra antsika hoe ny toerana misy antsika eto ambonin'ny tany, miaina ny fiainan'ny tany. Ny problema nefa rehefa nanoty Adama sy Eva dia lasa voaozona ny tany ary lasa zao tontolo zao no manjaka eto ambonin'ny tany. Taozaona maharaka tsara treto aloha. Enao zany tsy tokony olona miaina amin'ny fanaon'ny tany, satria le tany mihitsy ny voaozona dia lasa misarika fomba mampanao mifanaraka amin'le fahotana na tonga n'le tany voaozona. Rehefa nanoty Adama sy Eva dia lasa nisy diso ny fomba fiatrehan'izy mivady ny tany, dia avy amin'izay fahadisoana izay lasa voaozona ny tany. Dikan'izay raha ianao zany misaina tany be foana dia tsy dia tsara izay, na ao amin'ny mandrakizay ianao na ao amin'ny fiatrehanao an'Andriamanitra isan'andro. Azavaiko, ny tany dia maneho ny mahazatra eo amin'ny nofo tany. Moa ny nofon'ny olombelona ihany koa dia naforoan'Andriamanitra avy amin'ny vovotany. Fa maninona Jesosy vao ampiasa ny Petera, ampiasa ny fananany, hikasika ny fiainany, dia niteneniny hoe miala misitahy kely amin'ny tany. Rehefa tena hiaraka amin'i Jesosy zasy ianao dia tsy maintsy misitaka amin'ny tany. Ary ny tena andrasan'Andriamanitra amintsika tsy misitaka kely fa tena miala amin'ity fomba ny tany ity sy ny fijerin'ny tany sy ny fiainan'ny tany fa mandroso any amin'ny lalina miaraka aminy. Inona moa le rano? Ny rano dia tontolo tsy mahazatra anao, satria ny mahazatra anao dia tany. Nefa ny mahavariana, le tany mahazatra anao tian'Andriamanitra ny esorana anao satria mampanota anao. Ny olombelona rehefa eny ambony tany dia mahazo mandeha any amin'izay tiany, fa ny olombelona rehefa eny ambony rano dia tsy maintsy mijanona eny ambony sambo. Ny azo ny vaniko ohatra me mazava amiko mahatonga ty asa fanompoana ty nataony azy Mikaela. Raha vao tonga ato ianao zany lakana dia ampianarin'Andriamanitra ianao andeha eny ambony rano, tsy mahazo manao izay tianao satria vao mivoaka ny rano dia dobo. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Iny fitiavana manokana asa fanompoana iny teny le teo iny. Fitiavana manokana asa fanompoana fotsiny iny. Fa prinsipe no jerevantsika. Fa raha mbola eny ambony tany ianao ka tenenin'Andriamanitra hoe ndao makary, dia maninona? Mbola afaka miteny hoe za tsy akary. Fa rehefa entin'Andriamanitra eny ambony rano ka eny ambony sambo dia miteny Andriamanitra hoe dantsika hiaraka akary, dia hitako eo izay tenina hoe za tsy hoany. Hitako eo fa tsy maintsy manaiky ny fitondrana ianao. Dia dantsika isainany amsaina sy miangatra. Iza ny tsara? Niketrika ataonao ve? Sa niketrika ataon'ilay Andriamanitra namorona anao? Fantaniana valiana. Iza ny tsara? Nikady sy niketrika ataonao ve? Sa nikady sy niketrika ataon'ilay Andriamanitra namorona anao? Nikajin'Andriamanitra ny tsara lavitra no nikajinao. Eto zao misy olona faran'izay be kajy be isaoran'Andriamanitra mifananao izany talenta izany, fa miangavy ianao sy kafofonao avelao Andriamanitra aneo fa na mahay matematika ary ianao izy ny namorona matematika. Tsy mahay antehaka ho an'Andriamanitra. Mety mahay ale izy ianao fa tadio fa le namorona le izy mihitsy miteny aminao hoe tsy le calcul anao no amoahako anao fa ny calcul fa misaora fotsiny, mandehana fotsiny, maneke fotsiny, fa rehefa za no mitondra satria zany tsara hoy Jesosy aminao dia tsy ho ratsy fefary zany ianao. Mety ohatry ny tsy takatry ny sainao le lalana aza satria ny olona mahazo mandeha ambony tany, fa rehefa entin'i Jesosy eny ambony rano dia lasa misy arofanina tsy mahazo mivoaka n'le lakana na le sambo iarahanao aminy ianao eny ambony rano. Raha mbola eny ambony tany ny olona dia afaka miala amin'izay tiany,
Fa rehefa manomboka miataka kely amin'ny tany sy indrindra mandrosany amin'ny lalina dia manomboka tsy afaka miala fa tsy maintsy miandry zay tiany commandant de bord ho atao. Androany mahafaly any miprésente anao commandant de bord fa raha zay mahay indrindra eto ambony tany ka hatrany an-danitra ka hatrany ambany tany commandant Jésus ny anarany. Mahareta kely fotsiny amin'ny fitondrany ianao. Mahareta kely fotsiny ny amin'ny fitondrany ianao. Fa ho tonga destination ianao rehefa miaraka aminy sy mifikitra aminy. Rehefa ny ambony tany ianao dia misafidy ny toerana andehananao. Fa rehefa ny ambony rano ianao dia ilay mpitondra sambo no mitondra anao any amin'izay tiany. Naneriteny Jesosy modina petrany teo ampelantanana Petera eo mandeha any amin'ny lalana dia ohatran'ny hoe Petera zany ary no mitondra. Nefa ny tena marina Jesosy ihany no mitondra ny fiainan'i Petera anaiky ilay lalana. Ohatran'ny Maria Virjina ny vidian'Andriamanitra hitondra an Jesosy tao am-boaka. Fa ny tena marina tao ambadika ilay izy, Andriamanitra no nitondra ny Maria mba ho vidiana ho vehivavy ny fahasoavana. Ka misy zavatra hidinan'Andriamanitra ny fanetretena satria tiany ianao ary tiany vonjena. Ny eny ambony tany tsisy ankoatra ny tany. Ny eny ambony rano aika misy rano, misy zavatra hafa zany. Ny karakteristika ny tany afinaritra anao ty. Ny karakteristika ny tany ny akabeazan'ny zava-tsy ny tany rehetra tonga dia hita ety ambony. Hazo, voankazo, biby fiompo ohatra, zavatra be dia be, voninkazo. Tsy miresaka zany ny resaka hoe solika, vatosoa, ohatra tsy miresaka an'izay ilay zavatra harena miafina fa ny harena hita maso. Ny tany zany tonga dia hita amin'ny masona hoe hoay zaridaina, hoay misy tanàna, tonga dia hita maso. Fa mahatonga ny olona malaina andeha ny ambony rano, hita kely hitanao ny ambony rano. Dia mety hiteny hoe rano, amboniny fa tsy rano. Dikan'izay tsisy ninninina ambony rano fa tian'Andriamanitra isokatra masom-panahinao. Ny rehetra ho anao miafina tsy hita maso ao ambany rano. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Dia raha hiteny ianao hoe tsisy ninninina satria tsy mahita ianao fa tsy midika hoe tsy misy. Ary raha misy ny zavaboary na ny zavamananaina ny isany ngeza indrindra dia tsy ety ambony tany fa any anaty rano. Raha mbola toizo kely izy tia mbola mahavariana be fa rehefa tesitr'Andriamanitra ka nampisy safi-drano dia tsy mivononony tao ambany rano. Raha lefanao ve zay? Tsy solonony tao ambany rano fa tetỳ ambony tany rehetra tonga dia naringana. Fa ny dauphin sy ny requin le tamin'ny andro Noa sy le taloha Noa ihany le hitanao androandro hoe mety misy niova kely fotsiny. Alleluia. Hitanareo le arena hita maso misarika mahazatra etỳ ambony tany asain'Andriamanitra ialana fa ny tena voamanao anao any amin'ny rano lalina ohatrany tsy misy ninninina fa feno zavatsoa ao ambany ao. Ohatra izany le miaraka amin'i Jesosy ohatrany riska be zany satria ohatrany départ ohatrany dia tsika mieritreritra hoe départ zéro, tsy départ zéro izy fa départ Jésus. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Satria ny Petera tsy nalefa nirery teny ampovoan-drano fa tao anatin'ny sambo ny Petera no niteny hoe ndao an'izay ny amin'ny lalina ho ampahitako anao fa ohatrany tsisy ninninina io fa misy zavatra homaniko anao ao ambany ao rehefa eo amin'ny fiainanao ka rehefa miteny aminao dia ho asehoko anao ny arena miafina tsy hitanao ao anatiny ao omeko anao. Amen. Feno zavatra hita maso ny tany fa ny trésor ny rano tsy hita maso fa ao ambany ao. Alleluia. Mila miala ny tany tsika, miataka kely ny tany, ny zavatry ny tany, ny fijery ny tany, mahazatra ny tany, ny fisaina ny tany. Zay le miaraka amin'i Jesosy dia indrindra misy dingana lalina tian'Andriamanitra hijoroana ao anatin'izay fandrosoana izay. Misy exemple afaka omena misimisy. Ohatra, raha mbola eto ambony tany zao ianao, finoana ny resahantsika. Raha mbola eto ambony tany dia ny fiainana eto ambony tany dia mirezoner amin'ny zavatra hita maso
dia izay tsy hitany dia tsy hinony. Zany hoe kajiana ho isan'ny olona tsy mihino foana zany raha mbola miainga eto ambony tany ianao. Nefa mahavariana fa na mbola tsy miresaka zava-panahy fotsiny ary hoe anao zao misy vavony, fantatrao ve zany? Misy an'izay organe nataovy zay atao hoe vavony, estomac ao anatinao. Tsy hitanao le izy fa misy ao. Tena kaikinao tsy voatery hitanao le izy hoe fa manana ianao hoe. Dia io vavony io tsy ianao no mibaiko azy, fa io vavony io miasa ho azy. Misy zavatra zany anananao, tsy hitanao, miasa ho azy, tsy baiko ionao. Na zany teneniko zany zao, hitanao ve zany feo zany zao? Hitanao ve izy zao? Misy zavatra zany tena misy heninao fa tsy hitanao. Mbola vao resaka tany, resaka zavatra, resaka biolojia zany resako zany. Misy lavitra noho izany ny zavatra tenenin'Andriamanitra, ary misy lavitra noho izany le Andriamanitra miteny. Dia iverina amin'ilay fanoharana teo le eto ambony tany tsy mino raha tsy mahita. Le miataka kely mino ny zavatra tenenin'Andriamanitra. Fa le makany amin'ny lalina mino an'Andriamanitra miteny. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika tsy hoe izay tenenin'Andriamanitra na izay zavatra nampanantenainy sy teneniny dia inotsika fa hitranga, fa ny tena andrasan'Andriamanitra izy mihitsy no inotsika na miteny izy na tsy miteny. Ny ankasitran'Andriamanitra zany dia le any amin'ny lalina. Zay mahatonga an'Andriamanitra androany manaitra antsika. Voalohany, mila miala eo amin'ilay tany aloha ianao. Faharoa, miataka kely amin'ny tany. Fahatelo, mandroso any amin'ny lalina. Ary zay mandiso ny mety ho fihevitritsika hoe ale izy pastera mamonjy fotoana fotsiny fa tsy miditra lalina. Tadio tsara fa raha vao tsy miditra lalina ianao dia tsy mifandray amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Satria raha hijanontsika amina finoana zavatra dia tsy izay ny tena andrasan'Andriamanitra, fa ny tena andrasany ianao mino azy. Alleluia. Da sao dia hiditra amina fanazavana lalindalina kokoa tsika, fa tsy lalina loatra, mba hahatonga antsika ahita hoe ohatry ny ahoana zany le dingana tian'Andriamanitra hiainantsika. Amen. Principe an-tany, Matthieu 16:26, enio zavatra tenenin Jesosy. Ty zany le tany miataka kely dia lalina. Tadisao zay fa iresaka an'izay fontsika andro maraina. Tany iny zany le tsy tokony ho ohatsony ianao, fisainan'ny tany. Ty zavatry ny tany, manenjika zavatry ny tany, maniry be zavatry ny tany. Mila miataka kely amin'ny tany aloha ianao, miaraka amin'i Jesosy. Fa indrindraindrindra tsy hoe miataka kely. Raha miataka kely mantsy mbola afaka miverina eo amin'ny tany. Raha sendra raiky trano hoaiahoay dia misaoty fotsiny dia anaty tany. Dia izay le hoaiahoay izay tsy tiany Jesosy, fa tiana to dia hitsofoka any amin'ny lalina atoky azy dia tsisy intsony ny hoaiahoay. Asika ve izy ianao zany sy tokony isaina intsony raha tena raikitra ndraiky, tsisy raikitra ndraikitra fa mandrosoa any amin'ny lalina miaraka amin'i Jesosy. Da tsika eritreritranany alohan'ny risoko amin'ity. Tovolahy ianao na tovovavy, dia tonga avy any le olona anankiray mipropôzy izy. Ahoana ary neny tonga dia tsy lasa aloha zay vao zay zany tonga dia simba be le mbola tsisy resaka dia ahoana ary neny. Amin'teny tsika resaka aminao, resaka amiko. Ahoana moa tsy afantarina resaka inona ianao mba resaka ataontsika eto zany. Mamody fampahantany hoe resaka tsy apoizina efa samy fankafantatra ihany samy mpaminaniko. Dia zao ny tenen'ilay tovolahy aminao raha tovavy ianao zao ny teneniny mieritreritra tianao mieritreritra ny hiaraka aminao fa tsy hiditra lalina. Dia ahoana ny réaction anao? Ale matory se any amin'izay olona izay daholo no matory daholo ny tsy hainareo anka zany kilaloha zany, tsy hain'ny olona teoriana intsony zany. Tsy possible zany hoe ianao amboraka fitiavana, misaina tokantrano nefa tsy misaina hirosy lalina. Ilalao ny dikan'izay na anandrakandrana.
Kiza no andrakan-dramanao eo. Dia mety hiteny hoe kalizany hoe paster ahoana ahafantarana ny tsiro ny ratsy andramana. Ohatra izay ihany na voan'ny dadabe Adama sy bebe eo fa milamina tsara. Nanandrakana ohatra izay ihany ny atombohan'ny dadabe. Mandraisa lesona amin'ny tantaram-pirazanana. Alleloia. Misy zavatra nde tandremo fa raha voan'ny ramanao mety tsy tava voakatsony ianao e. Meko exemple anankiray hafa ianao. Manaikitra ve voay? Andramo e. Dia ianareo ny dikan'izay ve? Mety ho tapatany ianao vao tonga saina hoe tena marina mafy e. Ndao tsika tsy andro dega vao iaika. Ndao tsika hianatra ino n'Andriamanitra amin'izay conseil mba homeny. Raha ny olona namorona paray no miteny, ohatra, ty ordinateur ty tsy azo atao anaty rano. Dia ianao miteny efa nividiko io, anahy io, ataoko amin'izay tiako io, ataonao anaty rano io, dia anome tsiny ianao hoe appareil ratsy no vidinao. Fa te hilaza aminao fa tsy le appareil ny ratsy. Le rano mihitsy ny ratsy. Aloha atao an'izay fa mitady ohatry ny diridiry anahy ianao izy indray. Azonao ka matiky teneny le natsofoka anaty rano e. Matthieu 16:26 anaran'i Jesosy. Inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, ary inona no men'ny olona ho takalo ny ainy. Eto Jesosy miresaka momba an'izao tontolo zao. Ozy izy, afaka ho azon'ny olona zao tontolo zao. Possible zany. Ary Jesosy tsy niteny hoe izay miaraka amiko dia afaka azo ny zavatra rehetra. Tsy izay ny tenenin Jesosy. Ozy Jesosy, afaka azo ny zavatra rehetra ny olona tena janony teo iny anankiray iny. Dikan'izay, possible ianao zany mifonsa be. Io tsara. Possible ianao mifonsa be tena hoe ary eo amin'izay le ratsy be satria hiditra any amin'ilay hoe partout les moyens. Tianao azo ny zavatra eritreretinao amin'ny fomba rehetra dia adinonao fa Andriamanitra miandry mba ho araka ny fombany no azahoanao an'ilay izy. Dia eto Andriamanitra miteny ho Jesosy, inona moa izy ny tombony ny soa azon'ilay olona raha azony zao rehetra zao, zao tontolo zao, nefa very ny ainy. Tsy misy dikany amin'Andriamanitra ary tsy tokony hisy dikany aminao raha very ny ainao. Ny ainao dia sarobidy lavitra no zao tontolo zao, tianao azo. Zay zao efa manomboka ato amin'ilay hoe eto ambony tany ianao dia te azo ny zavatra rehetrarehetra zao. Nisy rangana anankiray zay, le banquier de Dieu zay ny surnom-any. Libanais izy io, tsy tadidiko eto zao ny anarany. Fa tena hoe nilomano tao anatin'ny vola, ny lalao vola, ny kirakira vola. Fa nivanginy Jesosy izy. Dia tao anatin'ny école biblique ny namanginy tompo anazy, na niraisany an' Jesosy. Nivoaka n'l'école biblique izy. Hainareo ny réaction voalohany? Hoay, manga ny lanitra. Aike zany izy io efa manomboka tsy maro eo marika etsony. Zavatra tsara ataon'Andriamanitra eo manodidina, fa ampahorian'izay tsy ananany fa ananany hafa. Dia zaho izy le rangahy io manana trano ngeza be, fa eo akaiky eo misy namako izy manana trano mihoatra kely noho ny anahy dia efa tsy zakako izy. Zay ndray le fampahoriana mitrangy. Satria tsy ho fananana, tsy fananana ary tsy vola, tsy arena no ameno ny fahafampo ao anatinao. Jesosy rery no ameno amin'ny fahafampo tanteraka ao anatinao. Dia Jesosy miteny tandremo fa possible ho azonao ny zavatra rehetra fa tsy ho afa-po ianao. Mety hitenao hoe voninahitro n'Andriamanitra fa misy fiara zay vao mivoaka tamin'ny herintaona dia raina ny tompo efa atokotany. Dia misy olona miantso, dia rainy Jesosy misy fiara zay mbola vao miaingany amin'ny usine mbola tsisy manana. Dia ho hitanao fa raha vao tsy manana Jesosy dia mananana be ny orona, vonto be satria le tsy anananao no ampahory anao. Zay mahatonga an' Jesosy nidina mba ho tonga fanananao amin'izay ianao tsy ory ninina satria izy mifahafenona amin'izay tokony anananao. Io le hoe mahazo zao tontolo zao io zao dia tsy fantatra hoe amin'ny fomba ahoana nazahoana ilay izy.
tsy hiditsika na hitsara hoe fa maninony ty olo ty manan-javatra be anazy sy ny tompo any amin'le fanontaniana alohan'ny mandrakizay iny azy idirana iny fa nenao amboarina. Androany tsika ijery hoe iza manan-karena indrindra aiza dia efa ahoana ny fomba nazahoana ilay izy fa mandray lesona ianao satria Jesosy niteny fa possible par tous les moyens le olona dia ho ataony izay atongavany amin'izay toerana sy dingana isy azy. Dia izay ny mahalaza an'ilay hoe fomba n'izao tontolo izao par tous les moyens. Dia iny le ampitandreman'Andriamanitra hoe tandremo fa le izy tiako omenanao fa amin'ny alala ny façon-ako fa tsy amin'ny façon n'izao tontolo izao. N'est zao tontolo zao zéro interdit pour 100% de résultat. Fa mampatsiaro anao efa Andriamanitra fa tao edena mbola tsy niditra ny fahotana dia efa nasian'Andriamanitra interdit. Zany hoe ny zavatra rarana dia efa nisy mialoha amin'ny fahotana. Ka raha nandray an Jesosy, mpanaradian Jesosy ianao dia fataro fa mandraka androany ambara-pialantsika eto ambony tany dia misy zavatra voarara foana ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ohatra ny tainalika tsy azo hohanina voarary zany. Dia misy olona mety hiteny aminao io rahalahy ohatra mousse au chocolat azy anona ny fofony fa tsara io rehefa hohanina. Amitaka izy io zany ampinana anao zavatra tsy tokony azo hohanina. Dia Andriamanitra miteny zanako raha vao mivoaka avy amin'ny fitombenany amboa dia tsy azonao hohanina intsony. Ataoko mihaja be ilay teny. Dia ianao tsy manaiky n'Andriamanitra koa zavatra izay tsy avelany azo ataoko taoly. Ary rehefa niraisy ny sotrokely, ary rehefa nandoatra izy ery ny sotrokely, ary rehefa nanomboka tenaina an'Andriamanitra izy azonao angamba ny tiako tenenina. Aza miandry alala avy amin'ny tsiron'ny lelanao fa tsy azo hohanina iny. Mba miaino anatra dia fataro fa matoa ny olona miteny hoe tsy azo hohanina iny dia tsy azo zany. Hainareo hoe maninona ny fantatra hoe ty anana azo hohanina dia ty anana tsy azo hohanina? Hainareo hoe natonga an'ireny? Nisy efa nanandratra teo alohanao. Ary mety efa maty ilay olona dia avy amin'iny andray lesona ray tanàna hoe ty tsy azo hohanina. Dia nanomboka teo dia fantatrareo rehefa mandeha miantsena ianao na rehefa mamboly dia fantatry ny mpamboly hoe ty tsy azo ambolena, ty tsy azo tazana, ty tsy, satria nisy efa ninana. Dia nitantara hoe bokaboka be nitarehako avy ninana iny na mety hoe tsy fantatro misy efe. Prinsipa ilay resantsika eto mety ho prinsipa tsara, mety ho prinsipa ratsy dia tonga any amin'ny tanjona ilay olona. Samy manao izay atongavany tsiraray avy any amin'ny tanjona tiany hotratrarina fotsiny izay ilay tany. Dia izay nefa tsy mety amin'Andriamanitra. Ianao tsy tian'Andriamanitra hibanjina tanjona fa ianao tian'Andriamanitra hibanjina azy. Amen. Possible afaka hitrangana ny zavatra rehetra. Averiko izay. Koa satria Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra, ninona mety ho antenainao mba ho azo avy amin'Andriamanitra, azo ny atao zany. Fa aoka ny fonao tsy hoany amin'ilay zavatra antenainao avy aminy fa avereno ho ao amin'Andriamanitra ny fonao. Resaka momba ny hoe tsodrano avetivety fitahiana na hoe fanambinana ihany koa. Dikany hoe ambinina mantsy dikany hoe ambinina dia mety izay atao. Dikany hoe ambinina dia hoe mety izay atao. Dikany hoe tahian'Andriamanitra na hoe voata na hoe voatsodrano dia misy tsodrano miantoka le natao ka vita. Samy hafa ireo ny ambinina na hanao trano ianao dia navita trano. Ao ve ambinina nanangananao trano. Ny tsodrano indray dia Andriamanitra mitsodrano manome teny tsara miantoka n'le fananganana n'le trano. Toy ny hoe tsofina rano ny fananganana ny tranonao tsisy accident de travail. Zany hoe tsisy enjera maçon, tsisy zay zao tsodrano zao zay. Azonareo ve izy? Ary iny tsodrano iny koa miantoka n'le fiainan'le olona ao amin'le trano vita. Ohatrana maheno tsara tsika hatreto aloha. Samy ilainy zany. Fa raha tsisy Andriamanitra dia zava-poana zany.
Genesis 7:7 ka hatramin'ny 1:20 naran'i Jesosy. Genèse 17:18-21. Hoy Abrahama tamin'Andriamanitra, enganieka Ismaela ny velona eo anatrehanao. Taditsika izay tantara zay a. Andriamanitra nampanantena hoe hanome anao taranaka avy amin'ny Sara. Jerevany Abrahama Sara efa antitra, izy koa amin'io efa antitra. Ho mahavariana fa ny hafa antitra ny hitany fa izy me antitra tsy hitany. Azo reo ve zany? Misy zavatra bizarre zany. Efa antitra le vadiny a, momba maty kibo maty. Mahavariana nefa, io no insisten'Andriamanitra fa amin'ny alalan'io no meko anao le taranaka. Dia raha jerena dia io nefa karosserie tena efa tsy... F'izy Andriamanitra hoe za tsy mijery karosserie fa mijery motera. Alleluia. Le tehaka ohatrany tsy ampy hafanana kely le tehaka. F'izy Andriamanitra za mijery ny karosserie an'io a. Ohatrany deseo voareraka io fa Porsche ny ao anatin'io a. Alleluia. Andriamanitra zany mi-insiste eo amin'ny zavatra izay teneniny. 9:20 ary io Andriamanitra. Tsy hoe le ife kely raha misy ihany. Mangataka ife azafady. Tsia fa Sara vadinao iteraka zazalahy aminao, ary ny anarany dia ataonao hoe Isaka. Ary ny fanekeko ho ahoroko amin'ny fanekena mandrakizay ho an'ny taranany mandimby azy. Fa zao ny amin'ny Ismaela dia efa nihainonao a, ary indro itahan'i Ismaela ho tsofokorona ny Ismaela amaro ny taranany sy ny ampitombo azy indrindra. Hiteraka andriana 12 izy, anangana ny Dubai sy Qatar izy. Za taitra na zanako a. Za taitra anao fa zahay ny tsodrano andreo ane. Nga misy olona tafavoaka eto zany, tsy za miteny azy e. Nasamidatra le resaka Tandrantsika kristianina otra lasalasa saina fa hoanay any arizy ty Andriamanitra. Zay fa miaritra toetra, miaritra eo amin'ny nofo. Asainao mandefitra lava, mamela helika zao foana. Ary androany dia mbola patsivina hoe mbola mila mamela helika indray hono ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Aloha miravatra hoe mbola asiko an'izay teny izay indray. Fa maninona zareo any amin'ireny tora-pasika ireny. Ka Andriamanitra efa miteny fa ny taranaka ao ohatry ny kintana. Ianao zay, ary misy avy aminao koa ohatry ny fasika ry zareo zay. Le izy anie efa niteneniny fa mila maharaka tsika. Dia ahoana? Ny tranony anie mitsoalatsoala be, avo be. Teo zay Jesosy hoarina amin'ny lehilahy adala, nanorina ny tranony teo ambony fasika. Fa hatreto aloha mbola mitsiriritra ny tranony le olona any ambony fasika. Hatreto sa mbola zay foana problema tsika. Hozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, Ismaela satria zanakao iny. Zanakao avy amin'ny fahadisoana nataonao amelako anao. Andraso aloha i Abrahama. Hozy izy Sara taminao. Ka manao feo any Sara indray zany i Abrahama, hitanao zany ny olana ny tany no fady. Avany Sara daholo misy avany Sara be dia be fa avambahoaka. Dia ny olana isaky ny avany amin'ny tranopokon'olona tsika. Efa nisy tranopokon'olona tamin'izany. Dia manontany foana ny olona, ahoana ihany nareo mpivavaka tony? Efa be voky indry. Mafy Abrahama le manjoa. Ka zao efa nisaina io Iagara, voavidy zay teny, efa teny ambony fandriny Abrahama. Ainao ngamba ntiky teny ny andro vavalatsaka fotsiny razoky. Raha mbanjoro moa tsy Abrahama dia mba niteny hoe, manao feo ny Abrahama indray zany chéri. Azonareo ve sanatry hiaraka ampiasa ve? Enao nanaovaka fanekena teo anatrehan'i Jehova. Ty resaka ty malala hatramin'ny farany. Na miroraka azy ianao reveko foana.
zany zao mba nandrasan'Andriamanitra. Fa ny problème Abrahama vao nilatsaka le teny diso teny ambavany Sara efa teny ambony fandriana izy a. Zany hoe izy koa zany efa resy lahatra fa navoaka n'le fakapanahy tsy ny tao anatin'ny fony. Dia soren'Andriamanitra nalahelo Andriamanitra. 13 taona Andriamanitra tsy niteny mihitsy tamin'ny Abrahama. Ary ianao le tsy miteny io zany kay a, endrik'Andriamanitra. Fa manenao tsy miteny zavatra matezitra anao nga? Matoa le olona tsy miteny misy zavatra mahasorenao zany. Tsy azoko le fanontaniana, fataro le izy, mangata amin'Andriamanitra. Nahavariana nefa. Tsy niandry ny fiverenan'ny Abrahama Andriamanitra. Fa tao an-dandry tao Andriamanitra ny saina. Tsy maintsy midina mandefitra. Dia nidin'Andriamanitra namitra mpihavanana tamin'ny Abrahama. Izy ake ny diso. Andriamanitra zany tsy diso hoe. Dia izy nanao premier pas. Dia raha zay no ataon'ny Andriamanitra dia maninona tsy zay no ataonao? Za foana ve zany nanao premier pas e? Oui! Zay. Dia ozy Andriamanitra, io amin'izay Genesis 17 amin'izay, i Abrahama. Raikitra ny programa. Tsy Ismaela le izy. Fa ahoana? Sarany e. Olao ataoko be voky Sara. Tozy izy Abrahama. Taovy sérieux. Andriamanitra ny rehefa miteny amintsika miteny zavatra tsy mampino hoe. Ho tsofoko rano Ismaela. Eo amin'izay le lesona. Ismaela zany nahazo tsodrano. Ary Ismaela afaka niteny hoe Andriamanitra mivantana mihitsy no nitaha. Tsy kesenao zao mety tsy nahazo tsodrano mivantana avy amin'ny tompo fa mpanompon'Andriamanitra nampiasay mba hitsodrano anao. Fa Ismaela tompoko lasy tompoko vavy Andriamanitra mivantana niteny hoe hitahany io olona io a. Kaza mionona fotsiny hoe voata. Mbola misy zavatra tsara lavitra noho ny voata. Dia io nitenen'Andriamanitra io. Sao fotsiny izy izy a. Miaraka tsofoko rano izy mirahalahy eo. Ismaela efa eo. Isaka ho avy. Fa tiany mahasamihafa azy. Isaka ho asiako fanekena. Ny mahasamihafa antsika fanekena. Rehefa nikaroka amin'izay tsy nahita mihitsy hoe ary Ismaela dia nandeha nanorina alitara ho an'i Jehovah. Tsy misy mihitsy zany. Satria tsy tao anaty fanekena Ismaela. Ary raha manatrika eto na maheno eto mety ho taranaka Ismaela, mety ho Ismaela mihitsy ny anarany, dia noho ny amin'i Jesosy dia lasa ao amin'i Jesosy ilay famonjena, satria izy mihitsy ny mpamonjy. Dia nizaniza nataranaka avy amin'ny Isaka, nataranaka avy amin'ny Ismaela ka mandray an'i Jesosy dia lasa zanak'Andriamanitra. Tsy maheno teka ho an'Andriamanitra. Zay ny mahasamihafa ny kristianina sy ny jiosy. Ny jiosy mirehare amin'ny mahataranaka Isaka azy. Ary tsy tiany mihitsy ny hoe ianao te hitovy aminy. Zany tsy ianao tsy mitovy aminy. Tonga dia tena manana mihitsy izy hoe nareo zay jiosy. Zay mahay. Zay numéro 1. Zay miavaka. Ianao zany mba miteny hoe ka zay zany malagasy. Tsy miavaka. Tsy numéro 1. Numéro aloha tsy teny chiffre eto fa tsika eto Madagasikara mantsy sensible be raha vao miteny chiffre eo. Misy efa miandro fotsiny. Hirindray. Fa ny kristianina ry havana tsy ohatran'ny jiosy. Ny kristianina manana faniriana mba ho tonga kristianina tahaka azy ny olona rehetra. Esau, Genesis 27, 38 à 41 minaran'i Jesosy. Ary io Esau tamin'ny rainy, tsodrano ray any va no anao rikaka, mba tsofo rano re ady Esau korikaka. Ary Esau dia nanandratra amin'ny feonka ny tomany. Tsofo rano ay, mody nasiny ranomasy kely, ranomasim-boay. Tsy tena tena tao fony koa no tia azo tsodrano fotsiny. Dia namaly Isaka ray. Ilay Isaka ray koa efa pahana masy dia tsy hitany tsara hoe ranomaso avezy izy fa ray ao are endro mivoaka indray tsodrano endro.
tsy ho amin'ny tsirony tany ny fonenanao, ary tsy ho amin'ny andony lanitra avy any ambony. Ny sabatra ao ny ivelomanao, ary ny rahalahinao no topoinao. Kanefa raha mby amin'izay andro hahafahanao, ho tapahanao ny zionga dia ho afaka mivozonao. Nahazo tsodrano sa tsy nahazo Esau? Nahazo. Nahazo tsodrano, nahazo izy io. Nahazo tsodrano izy io, nahazo izy. Genesis 28:6-9 naran'i Jesosy. Ary no nitany Esau fa Isaka efa nitsodrano an Jakob, ka efa nampandeha azy ho any Mesopotamia ka vady any, ary nitsodrano azy sady namepetra azy hoe Jakoba. Ozy izy Isaka, Jakoba, aza maka vady avy any amin'ny zanakavavy ivelany asa fanimpona. Ohatra hoe zanakavavy Kananita ianao. Version afaka ety fa zafady. Zafady. Aza andiny fafito. Ary Jakoba nanaraka ny tenin'ny ray aman-dreniny, lasa nakamy Mesopotamia. Andiny favalo. Hitany Esau efa ratsy teo masiny Isaka rainy ny zanakavavy Kananita, lasa nakany amin'ny Ismaela izy nakany Malota, zanakavavy ny Ismaela, zanaky Abrahama sady anabaviny Nebaiota ho vadiny, ho fanampy ny vady izay efa nananany. Voatsodrano Esau fa jereo ny toetrany. Efa teneniny zao hoe ty tsy mety, maiky mihitsy ny nalainy. Hitanareo amin'izay ve? Tsy hoe voatsodrano ianao zany dia tena efa hoe tafavoaka be mihitsy. Fa Ismaela zao voatsodrano fa nitenen'Andriamanitra hoe voatsodrano izy fa tsy asiaka fanekena. Ny an'ny Esau indray voatsodrano fa le fankatoavana jereo ane, le fanaovana fanahiniana zavatra efa nirarana fa tsy azo atao, maika nataony. Lay fanekem-pitahiana ny ividianana ny Isaka lasa ao amin'i Jesosy. Ary aty aoriana izay mandray an'i Jesosy, na taranaka Ismaela, na taranaka Esau, na Egiptiana, na Arabo, na iza na izy, dia mandray famonjena ary tonga zanak'Andriamanitra. Ny fanekena dia mihoatra noho ny prinsipa tsotra mety iainantsika eto ambony tany. Verina amin'ilay teo amin'izay, eto ambony tany misy zavatra be dia be mahazatra antsika. Le miataka kely tonga dia le fanekena amin'izay. Dia mbola misy mihoatra noho ny fanekena, mety tsy olo mihoatra communion amin'izay, le any amin'ny lalina. Ary ao tsara dia ho azonao hoe fa maninona atao amin'ny communion Andriamanitra mi-insiste fa tsy ao amin'ny fanekena. Inona natao hoe fanekena? Mpanjaka voalohany 19:10 naran'i Jesosy. Dia hoy Eli, nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an Jehovah Andriamanitra ny maro, ny zanak'Israely nahafoy ny fanekenao. Dia inona le fanekena? Ny altaranao no ravana, ny mpaminaninao no vonoiny tamin'ny sabatra. Sady izao rery ny sisa nefa mbola mitady hahafaty ny aikoa izy. Raha ny voalaza ny Eli eto zany, ny mamaritra ny fanekena, altara sy faminaniana. Dia iverintsika amin'ny Ismaela. Ismaela voatsodrano, fa Ismaela tsy nanangana altara ho an Jehovah. Esau koa nahazo tsodrano avy amin'ny dadany, fa tsy mba nanompo an Jehovah. Azareo amin'izay ve ilay izy? Ao amin'ny fanekena zany ny olona no mahatsapa fa tokony hanompo an'Andriamanitra. Izay mahatonga le hoe manangana altara izy, manao fanatitra izy, mamerina ny fahafolo-karena ho an'Andriamanitra izy. Aza taitra aloha ny amin'izany fa izay ny voalaza amin'ny Baiboly, mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fananana. Izay ny fanekena amin'ny altara. Ny fanekena amin'ny mpaminany mandeha ianao araka ny faminaniana izay apetraka Andriamanitra ny ambava amin'ny mpaminany sy efa nyteneniny ao anaty Baiboly. Tsy hiditra lalina be amin'izay fa tiako ho azonao fotsiny hoe izay ny mamaritra ny fanekena. Fa maninona no tsy maintsy miresaka communion tsika? Satria communion le any amin'ny lalina ian'rasa an'Andriamanitra anao. Possible ve ao anaty fanekena ianao fa tsy anaty communion? Ie. Ahoana ary zany? Possible ianao midera fa tsy anaty communion? Ahoana zany Pasteur Jiva? Possible ve zany? Hoe sady midera ianao nefa tsy ny communion? Ie. Ianao mety misaina ohatra hoe hamonjy mariazy rehefa avy eo. Kaly zao ny any dia mandeha fidera dia alleluia, sakafo rehefa avy eo. Alleluia. Midera ianao fa tsy miombona tsara amin'Andriamanitra amin'ilay tena fiderana tokony omena azy. Aza mamita tena. Jakoba 5:7-10 ary. Fa maninona anao amin'ny communion le vala amin'ny farany? Ny anaran'i Jesosy, misy azy Paolina avy eo aminareo? Ankizy vavaka, misy faly aoka izy hira fiderana.
fifaliana no ao amin'le lalina ahafahanao midera na ihany koa manao fanatim-piderana. Hébreu 13:15 aminaran'i Jesosy, koa aoka isika hanatitra ny fanatim-piderana amin'ny alala no n'Andriamanitra mandrakariva, mivokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Ny tian'Andriamanitra ho hita zany, tsy hainao miteny hoe Andriamanitra ianao ny tompo. Nefa rehefa tena mandeha ianao eo amin'ny fiainanao dia tsy mametraka an'Andriamanitra ho tomponao, fa mbola ianao ny mieritreritra fa ianao tomponao izay tianao satria ianao ny tomponao. Dikan'izay, ohatra ny midera ianao fa tsy tena ao amin'ilay ilan'Andriamanitra anao satria na ianao ary mbola tsy tena manaiky azy, fa mody manao tononkira, mody manaiky azy. Dia izay no mahatonga antsika sain'Andriamanitra makaiza makany amin'ny lalina. Alohan'ny iteneniny Andriamanitra ianao ny tompo, dia renao mihitsy eo amin'ny fiainanao tsy manao izay tianao ianao, fa manao izay tian'ilay tompo ny vidy ianao. Ny masonao io tsy anao. Tena kaikinao io masonao io e, tsy anao io e, an Jesosy io, tsy azonao ampiasaina amin'izay tianao io e. Zay mahatonga an'io maso io tsy mahazo mangarika satria mbola tsy misy baiboly ato nanambara hoe ary ny tompo sorena tamin'ny Petera ka nataony hoe inona ity. Sisa zany ao. Ka rehefa tsy nangarika Jesosy dia tsy mahazo mangarika ianao. Io maso io e. Tsy mbola nahita hoe ary ny tompo dia nivandravana. Tena kaikinao rehefa tsy nataon'i Jesosy hoe dia tsy tokony ataontsika hoe. Manova inona ke mivandravandranao? Manao mba resaka sika ne? Manova inona ke? Ohatra, dia karakara taratasy ianao, tonga ao amin'ilay birao. Io ataonao an'izao ilay olona. Dia ianao ve mieritreritra fa tonga dia sokatra fampahitana avy ity ve? Na olona normal ary mety miakapofina no jerijerena ohatra izany. Tsisy bonjour, tsisy iny eto dia maso ohatsy ny diridirinao. Mba manaova masom-boro mailala miditra ilay birao. Oka ianao mba hanetry tena sy alemy fanahy ohatry ny zanak'ondry kely ireny mitsofoka ao. Na dia manam-pahefana ary ianao manetry tena eo amin'ny asan'ilay olona. Na ianao ary ny lehibe iangavio izay olona eo ambany fifehezanao. Misy mihoatra no ny fiderana, ny fifaliana ao anatinao, ny fifaliana nefa vokatry ny fanahy, tsy afaka hifaly ianao raha tsy miombina fifaliana amin'Andriamanitra. Tsy afaka manaiky ianao raha tsy manetry tena. Niresahako teo ao amin'ilay fanekena mankalazana Andriamanitra amin'ny fananana. 1 Corinthiens 6:20 tia ilay ao amin'ny lalina aminaran'i Jesosy, olom-boavidinareo mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Wow, andrasany aty amin'ilay prinsipy ny tany, ny zavatry ny tany dia mankalazalaza fotsiny eo amin'izay tianao ankalazaina eny, izay tianao anaovana azy. Taitaitra ianao dia manao, tsy taitaitra ianao dia tsy manao, dia izay tianao hoe velona be fotsiny ho amin'ny fahafinaretana nofo eto ambony tany mahatsiaro an'ilay mpanankarena raha tsy fanahy tsy nitanohiny Jesosy anarana. Satria Jesosy rehefa mampisorovan'olombelona hoe nahita olona tany amin'ny elo dia tsy nasiany anarana. Izany mbola samy mandiny tena anatin'izay. Fa Jesosy tsy manala baraka hoe ianona very ihany. Averiko Jesosy tsy niteny hoe ianona hitako any, ianona dia ianona dia ianona koa. Tandremo ny témoignage vakinao. Fa Jesosy tsy nanohona anaran'olona very. Zay mahatonga izao tantara hoe Lazarosy mahantra hozy izy sy ilay mpanankarena. Na dia very ary ilay olona dia mbola ohatrany hoe hitanareo ve ny toetran'i Jesosy? Jesosy izany tsy mikomery, sady tsy mikafara, izay koa. Tsy ilay presaka fiainan'olona, ilay olona rehefa veriko. Tsy asiany resaka, tsy asiany hoe ny anaran'izy iny dia Rasolomanana Risara-mpanankarem-be, tsy teneniny koa anaran'ilay olona fa ilay mpanankarena izy nanararoatra tamin'ny fahafinaretana nandritra ny androm-piainana izy izy. Izay ilay fiainana eto ambonin'ny tany. Ilay miataka kely, ilay fanekena telo hoe mankalazan'Andriamanitra amin'ny fanananao. Ohatrany ahoana moa izany hoe mankalazan'Andriamanitra amin'ny fananana izany? Nasehoan'i Jesosy eo amin'ny Jaona 17. Raha eo mankalazanao fa vitako ny asa nomenao. Rehefa miselebre an'Andriamanitra ianao amin'ny fananana amin'izay misy eo an-tananao, dia misy asan'Andriamanitra vita amin'ny alalan'ilay fananana eny an-tananao. Fanekena, avereny hoe fanekena hoe. Fa ilay lalina eo amin'izay, ilay lalina tsy mainka amin'ny fanananao Andriamanitra.
fa maika aminao. Dia eto Paoly ny teny mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanao. Tinofo mandraty hoento ankalazana an'Andriamanitra amin'ny fijoroanao, tsy manondrana, tsy mora lavo, tsy manao fahadisoana, satria mpankalaza an'Andriamanitra ianao. Salamo 51, 16, 17 naran'i Jesosy, tsy fanatitra ny sitrakao, fa raha izany dia nomeko ihany. Ny fanatitra dorana tsy mahafaly ianao. Ny fanatitra ao an'Andriamanitra dia fanatorotoro, fotorotoro sy mangoragoraka. Andriamanitra tsy mba ataonao tsintsinina. Ny fotorotoro dia mahatamana an'Andriamanitra mihoatra noho ny fanatitra. Satria ny olona manana fo, manana cœur brisé, manana fo potika, dia tsy manam-piankinana hafa akoatra n'Andriamanitra. Ny mahatsara anao brisé io mampiankina amin'Andriamanitra io. Azadiny Jakoba rehefa nitolona tamin'Andriamanitra, tsy haika ahoana moa zany mitolona amin'Andriamanitra zany. Mety teo nanomboka nisy ny inspiraka hoe ary azo atao an-katy za. Ohatra namaky Baiboly izy. Na samihafa azy fotsiny, hitan'Andriamanitra i Jakoba fa tena tamin'ny fomba manontolo, nikitihany fotsiny amin'izay teto amin'ny photo-pied. Dia inona ny zavatra antranga? Tonga dia tilefika izy. Ary rehefa mitilefika ka déséquilibré, dia mitady inona? Tady fikirana. Izy ary ny fikirana eo, tsisy akoatra n'Andriamanitra. Alleluia. Jakoba dia voalaza fa tena sady lavaranjanana ny tsisy kibo. Testameta taloha. Tsy niteny zavatra hafa ankoatran'izay sao dia mampiteny zavatra tsy niteneniko ianao. Fa tena hoe tsara tarehy, lavaranjanana, tena en forme be mihitsiny. Fa nataon'Andriamanitra mivika kely mba hisy imperfection, mba ahafahany tsy miankina amin'izay mety ho hatsarana nomen'Andriamanitra azy. Hamantarana fa ny mahatonga an'Andriamanitra mifidy an'i Jakoba, tsy hoe satria Jakoba tsara tarehy, fa satria Jakoba tsara toetra. Inona ilay fahatsara toetra? Mifikitra sy miankina amin'Andriamanitra. Isaia 57:15 amin'ny anaran'i Jesosy, ao amin'ny torotoro fo sy ny maneritena melombelona, ny fanahy maneritena sy melombelona ny fo ny torotoro fo. Zao ny voalaza ny teny amin'ny Isaia 57:15 io. Andriamanitra dia mandeha ao amin'ny fiainany, miara-mandeha amin'ny olona manana fo torotoro na fo potika, satria miankina amin'ny ara-maneritena. Obolona 21:3 amin'ny anaran'i Jesosy, ny anao izay marina sy mahitsy no sitraky Jehovah, mihoatra no fanatitra latsa-drà, toetra mandeha amin'ny fahamarinana. Obolona 21:27, ny fanatitra ny ratsy fanahy dia efa vetavetana, ka indrindra raha amin'ny sain-dratsy no hitondrany azy. Tsara fanahy aloha vao manao fanatitra. Hitanareo amin'izay ve? Eo amin'ilay fanekena zany mpanao fanatitra be ianao, ikoizana be mihitsiny. Fa ilay any amin'ny lalina amin'izay tsara toetra aloha vao manatitra. Fa tsy hoe tsara toetra dia tsy manatitra tsony. Ilay fanekena toizinao, fa ilay any amin'ny lalina amin'izay ny andrasan'Andriamanitra anao, ilay ao anatinao mety izay vao mijoro ianao amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra. Matthieu 5:24, avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitra ao dia mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia voatero ny fanatitra ao. Hitanareo amin'izay mihavana aloha, tsy afaka hihavana ianao raha tsy manana faly amem-panahy. Ary tadio fa misy fampahitana fity tsy hitanao ary tsy voarainao raha tsy mihavana amin'ilay karazana olona anankiray izay ianao, mba izay mahatonga ny Paoly miteny hoe mihavana amin'ny olona rehetra. Satria Andriamanitra mametraka zavatra tsara ao anatin'ny olona rehetra, dia misy zavatra napetraka Andriamanitra eny an-dalana eny mba ho anao amin'ny alalan'ny fanekenao hihavana amin'ny olona rehetra. Verina amin'izay aritsika iny atolo dika izay rehetra izay, dika ilay teo dia zao, raha vao misy olona tsy tianao dia misy zavatra tsy azonao. Satria apetraka Andriamanitra any amin'iny olona iny ilay zavatra ilainao, dia ianao tsy afaka miteny hoe tompo afindra toera, asio transfert de faveur. Tsy manao izany Andriamanitra, izy Andriamanitra hoe fonao amboarina fa tsy afindraka ilay izy, fa rehefa tsy azonao avy any dia tsy azonao intsony izany. Mihavana amin'ny olona rehetra. 2 Corinthiens 9:17, izay manome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra, toetra aloha, communion mahatonga anao ho faly, izay vao afaka manome ianao, dia izy Andriamanitra hoe ankasitraka satria
etsy amin'ny lalina no misy atsika araka sika treto Matthieu 23 ka hatramin'ny 24 minaran'i Jesosy. Matthieu 3:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20 minaran'i Jesosy. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseo mpiatsara velatsia, mandony fahafolony solila sy ny aneta ary ny commune nareo. Le commune tsy hoe commune fa anaran'ny zava-maniry. Nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna. Resaka 10 mety Jesosy. Toy izay Jesosy misy ny 10 fanekena. Fa tsy mety raha mody mando 10 ianao nefa ratsy toetra. Tsy ampy satria tokony miroso any amin'ny lalina ianao, dina le lalina. Tandremo izy sao dia avelanareo izay lehibe amin'ny lalàna, ny rariny, famindrapo sy finoana. Nisy fifanoarana nomeny teo. Ny fahafolo-karena zany ohatry ny moka. Fa ny ohatry ny rameva, rariny, jugement, famindrapo, miséricorde, finoana, foi. Isika zany tian'Andriamanitra androso lalina mba ho karazan'olona mijoro eo amin'ny rariny ara-pitsarana, mba hisy ankasitrahan'Andriamanitra ny famerenantsika sy ny fanefantsika ny fahafolo-karena ara-panekena amin'izay asainy atao. Luc 6:37 aza mitsara dia tsy ho tsarainareo, aza manameloka dia tsy hoelohanareo, mamela dia mba havelonareo. Zany ny jugement, zany ny jugement avy amin'Andriamanitra, aza mitsara. Lesona momba ny fitsaran'Andriamanitra, aza mitsara. Mahafinaritra an'izay amin'ny andro farany hony, tsy amin'ny andro farany fa aorianan'ny andro farany isy fitsarana. Taditsika ve zay? Dia izay tsy mitsara amin'izao andro fiainana izao tsy ho tsaraina amin'izay andro izay. Misy olona zao mety matahotra fitsarana, aza mitsara zany koa. Mihaino ve tsika? Jesosy no teny aza mitsara dia tsy ho tsaraina. Tena akaikinao aza mitsara hoe dia tsy ho tsaraina hoe. Famindrapo, Matthieu 12:7 hozy izy Jesosy, famindrapo ny sitraka fa tsy fanatitra latsa-drà. Toetra vao fanekena. Aza malahelo ny fonareo, Jauna 14:1, minoa an'Andriamanitra, minoa koa. Tian'Andriamanitra ino ianao? Tian'Andriamanitra ianao ho kivy, aza kivy zany. Misy mihoatra noho ny fanekena io lalàna sy mpaminany voalaza io. Jereo Romana 13:10 dia manambara anaran'i Jesosy ny fitiavana ny fahatanterahany lalàna. Fitiavana toetra. Communion no miassure toetra ry havana, communion. Jauna 15:4-8 aminaran'i Jesosy. Tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy. Raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko. Hoy Jesosy, zany voaloboka ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izao aminy dia mamoha be izy. Dika le mamoha miporte fruit, ary le fruit na le voankazo io dia vokatra ny fanahy, toetra. Raha misaraka amiko kosa nareo, raha vao tsy miombona amiko, raha vao tsy en communion amiko nareo dia tsy mahay mamoaka ny toetrako. Nefa le toetra n'Andriamanitra le ao amin'le lalina tiany isy tsy tiany isy ianao. Tena akaikinao miandry ianao any amin'ny lalina Andriamanitra hoe amin'ny resaka toetra hoe mazava zay. Zany hoe avy eto amin'le tany iny le mahazatra ny tany tian'Andriamanitra ny esoranao dia vonjeny ianao. Avy eo ianao miataka kely ny tany manomboka mahafantatra ny fisian'ny fanekena amin'izay tokony atao. Fa any amin'ny lalina zavatra tokony avoaka. Satria ny toetra efa ao fa avoaka. Azsika tandremo anefa fa misy olona ohatra ny amin'ny lalina izy nefa mandany herin'Andriamanitra. Timoty 2:7-5 aminaran'i Jesosy, manana endriky ny toem-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, reny koa dia alaviro. Ohatra ny tsara fanahy nefa tsy an'i Jesosy. Dia iny matetika ilay mahatonga ny olona miteny hoe aleo miaraka amin'ny olona tsy mivavaka fa tsara toetra, toy izay miaraka amin'ny olona mpivavaka fa ratsy toetra. Mety amin'ny voalohany izay mety eo amin'ilay metimety aminao. Fa tena marina mampalahelo izay resaka satria le olona tsara fanahy, le olona tsy mpivavaka tsara fanahy ka ho any amin'ny elo e. Tsy fahatsara toetra nefa ny andehanana any amin'ny paradisy fandraisana an'i Jesosy. Tsy haiko raha zareo hoe zany resako izany ve averiko vetivety mba ho mazava tsara. Tsy ny fahatsaran'ny toetra tsika no andehanantsika ny
any an-danitra fa ny fiombonantsika amin'Andriamanitra zay mandray an' Jesosy aloha. Dikan'izay, ty resaka androany ty mandray an' Jesosy aloha, zay vao mamoaka ny toetra an'Andriamanitra. Satria zay mandray an' Jesosy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa misy olona ohatry ny tsara fanahy fa mandà ny herin'Andriamanitra, mandà an' Jesosy, tsy mino an' Jesosy, tsy nandray an' Jesosy, dia Baiboly ny teny hoe alaviro izy izy. Misy mihoatra noho ny le resantsika teo hoe Esau Ismaela zao voatsodrano fa tsy nisy fanekena. Dia misy mihoatra noho ny fanekena indray communion. Zay no antony mahatonga antsika ampatsivin'Andriamanitra amin'ny latabatra izay velarany, fa mila miombona aminy, mianatra miombona amin'Andriamanitra. Rehefa tanteraka ny fiombonantsika dia lasa haitsika ny mamoaka ny toetran'Andriamanitra ao anaty, mba ho ankasitrahan'Andriamanitra ny fijoroantsika eo amin'ilay fanekena na inona ho ataontsika. Amen. Toiziko. Jaona 17:7 aminaran'i Jesosy. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Ilainao ty fahatsapana ty ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra. Inona ilay fahatsapana? Ny fahatsapanao fa avy amin'Andriamanitra izay rehetra eo aminao, ahafahanao mijoro na amin'ny fanekena na amin'ny communion. Inona resantsika teo? Resaka fanatitra. Raha diantsika resaka fanatitra antsika teo dia ino iany tantara voalohany 29:14. Hozy izy David naran'i Jesosy, zinona moa ary zinona moa ny oloko no azahoana hery anatitra toy izao. Ny hery ahafahany manatitra dia avy aminao ny zavatra rehetra, ary avy tamin'ny anao ihany no hanomezanay anao. Hijoro amin'ny fanekena ianao fa misy fahatsapana mantoetra tian'Andriamanitra iainanao, fa izay azonao atao dia avy aminy. Tena akaikinao, ninona omenao an'Andriamanitra eo hoe dia avy amin'Andriamanitra ilay izy hoe. Miresaka eto momba ny fanomezanao an'Andriamanitra. Teneniko ihany ity dia avy eo mandinika tsika. Rehefa manome ho an'Andriamanitra ianao dia tsy généreux ianao. Tsy hoe malala-tanana ianao. Anazy inko. Mihaino ve tsika? Anazy inko tsy azoko ianao indreny hoe malala, tsy malala-tanana ianao ka. Mahatoky ianao. Fidélité ny resana rehefa mifandray amin'Andriamanitra ara-panomezana ianao, fa tsy générosité. Fa ny fifandraisana amin'ny samy olona, any no mikontany ny générosité. Ao ve? Dia zao, manana fahatsapana fa ninona ho azonao atao, dia tsy avy aminao akory izany, fa avy amin'Andriamanitra. Nametraka an'izany teny an-tananao. Mbola toiziko. Salamo 22:25 anaran'i Jesosy. Avy aminao no azahoako manao fiderana. Alléluia. Fantatrao fa ny instrument avy amin'Andriamanitra, ny fahaizana muzika avy amin'Andriamanitra, ny firam-baovao avy amin'Andriamanitra, ny feonao avy amin'Andriamanitra. Raha miala ny an-trano tena manao tele tongety ianao tampotampoka satria avy amin'Andriamanitra fa tsy avy aminao. Manetre tena. Andriamanitra manome ny zavatra rehetra, ahafahanao manao fiderana, ahafahanao manao fanatitra. Deutéronomie 8:18, tsarovy Jehovah'Andriamanitra fa izy nanomenao hery havory harena, avy amin'Andriamanitra izay mety ho harena misy eo aminao, ninona betsany na mety ho avitsiny. Fantaro fa izay rehetra eo aminao sy azonao atao dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Manetre tena. Mampiankina be anao amin'Andriamanitra fahafantaranao an'izany. Toetra, fa avaiza moa le toetra avoakanao io? Romaina 5:5, ny fanamasina ny mampidina ny fahafenoan'ny toetran'Andriamanitra ao am-ponao, tsy avy aminao, tsy vavaka nataonao na tonga n'Andriamanitra ny teny hoe omeko le toetra, fa vao nandray an' Jesosy ianao, tonga dia fenoan'ny fanamasina toetran'Andriamanitra ao am-ponao miandry avoaka. Tena akaikinao, ny mahatsara fanahinao io hoe Andriamanitra ny nametraka ao am-ponao hoe ny toetrany avy amin'Andriamanitra io hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Eo amin'ilay fanekena, manao fanatitra, manao fiderana, ahoana ke moa ny ahafahanao manao fanompona? Ny ahafahanao manao fanompona dia zao hoe tonga saina ianao fa mila manompo, avy eo izay fahatongavan-tsaina izay.
dia amin'Andriamanitra. Za paster afaka manompo tonga dia tena batabata be. Avy aiza izay batabata party zay? Avy amin'Andriamanitra. Misy olona sainao mibata fa tonga dia simba izay batainy. Asiana batainy iny olona iny za fa zavatra fa fanompoana tokony ataony. Lasona tanika, misy zany sa tsy misy zany paster? Misy zany e. Azaka tena ikabla iny, aleo fa ataoko ihany. Satria tapaka ny kablan'olona, ianao ny fonao manontolo no fanompoana. Fantariko nefa ilay fanompoana tokony ataonao. Fa iny, izay ny proof fa tsy nomen'Andriamanitra anao iny karazana fanompoana iny. Fa tsy midika hoe tsy misy fanompoana tokony ataonao, mety ho zavatra fa le nomeny, fa le tena conclusion androany dia zao, nanome izy mba ho azonao ampiasaina sy ho azonao avoaka mifikira amin'Andriamanitra. Zava-poana zany raha toa ka hitafasaraka amin'i Jesosy satria avy amin'ny dolo ny zavatra rehetra. Eto ambony tany tsika dia mila miataka kely amin'ny tany. Eo ilay fanekenany resahako. Rehefa miataka kely dia tian'Andriamanitra andeha aiza amin'izay? Any amin'ny lalina. Any amin'ny lalina communion ahafahanao mamoaka toetra hijoro amin'ilay fanekena. Ahoana re zany? Ilay fanekena zavatra tao. Asika zany. Ohatra, ny fanatitra zao fanekena. Dia mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe ny oloko izay manao fanekena amin'ny fanatitra. Fa mamaika an'Andriamanitra tsy ianao manao fanatitra, fa ianao tokoro aloha, ianao mihitsy aloha. Dia ianao tian'Andriamanitra anana toetra tsara zay vao manao fanatitra. Mety hipetraka ny fanontaniana hoe izay mahatonga tsy manao satria izaho mbola ratsy toetra. Dia hatramin'ny oviana ary izay fanontaniana izay, hatramin'ny oviana izay remarque izay. Ho avy Jesosy. Rehefa hitsoka ny trompetra, ny fahatsaran'ny toetranao mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra no hamantarany ianao. Izay mahatonga antsika mihazakazaka any amin'ny famoahana ny toetran'Andriamanitra efa ao. Tena akaikinao tsy lavitra be ilay izy hoe fa efa ao anatinao fotsiny hoe dia miandry avoaka ilay izy hoe. Zao ilay izy zany rehefa misy zavatra mitranga, na ianao mamoaka ny toetranao, na ianao mamoaka ny toetran'Andriamanitra. Zay. Ohatra, misy zavatra mahasorena, misy soany e. Misy zavatra mahasorena mitranga, na tonga dia katsa. Inona conséquence an'izay rehefa? Mba fantatrao fa rehefa raha enjeranao iny vadinao ohatra, miangavy mpivady mba tsy hanao katsa intsony mety tapaka ny taolana, izy ake nitondra azy amin'ny hôpitaly. Ny prêt-à-pot aminy. Tsisy eto Antananarivo ry zareo. Tsy maintsy ianao. Dia rehefa tonga amin'ny hôpitaly dia miteny hoe afaka ataonao siniva ety hoe zao ny vidiny ato amin'ny hôpitaly. Izy ake nipayeny. Prêt-à-pot tsisy eto ry zareo. Tsy maintsy ianao. Ka alohan'ny anina santsy an'ileo ohatrina zareo ohatra ka tapaka ny ohatrina. Mihoatra lafinao zany tsy vola re ilay izy. Saintsaina. Misy soavy akoatra ny tolona azy amin'ny katsa. Afaka atao dia mamaly braingina be ianao. Azo atao zany. Tena akaikinao, azo atao zany. Fa tsy voatery ho tian'Andriamanitra hoe. Sao dia misy miendra hoe sekoly sabotsy maray na mpianatra ilay pasteur valy io braingina hono. Verbe irrégulier zany. To bringen. Na ianao manao katsa, tapaka ny tendany. Anenina ianao. Faharoa, na manao valibraingina ianao. Teo ambadiky ny valibraingina tsy zavatra mivaha. Iza ny resy lahatra mitovy amiko hoe tsisy valibraingina mamaolana zany. Mba tsanganana tana honnête rehefa namaly braingina olona aleloia. Tsy ovava tsika menakavy ny ato tsisy olon-kafo. Solution valibraingina. Ary na enao ary anaovana valibraingina tsy mahazaka. Ko maninona ataonao aman'olona nefa izy ary tsy zakanao? Ho an'izay mpitovy manatrika eto, mbola célibataire ianao. Dia saintsainy fa olona mitovy aminao no men'Andriamanitra anao, ho zakanao ve? Amboarana ny toetra aloha. Manjary ampijaly zanak'olona rehefa iroso amin'ny tokantrano.
ho an'izay voatokantrano moa eto eo amin'i Jesosy ho vaontoetra. Fahatelo, inona azo atao? Miresaka amin'ny lamina. Fahaefatra, inona azo atao? Inona ny dikan'izay? Fa manao dia hainao ny dikan'izay? Hoe hidio vava sy fermeture, mangina, sina rano. Dia raha sedra mivoaka dia lasa tsodrano. Halleluja! Halleluja! Raha ho an'ny olona tsara fieritreretana, asina rano, poka tany, tsy tokony ho tetra, hoainy tsofona rano a. Rehefa tsara fieritreretana, tena akaikinao, azo vahana io hoe, rehefa tiana ho vahana hoe. Problema androany zany tsy any amin'ilay hoe azo vahana sa tsy azo vahana, fa any amin'ilay hoe tiana ho vahana ve. Itodio ny eo akaikinao amin'ny fahalemem-panafen'ny finoana sy fifaliana dia anontany io izy hoe tiana ho vahana ve ilay izy hoe. Fa enina afaka to dia mandoalika dia mivavaka ianao. Tsy hoe ilay olona mitabataba hoe dia ianao mandoalika. Ilay olona zany sorena ianao Andriamanitra, tena manao fotoana zany fa mba any amangingina Jesosy nampianatra, any amangingina ianao izy dia nirainao mangingina maheno. Mety efa iny koa fampianarana hoe rehefa misy sendra olana asandrato ny fiderana tandremo. Le olona efa miakapofona be anao miteny hoe Jehova no Andriamanitro. Le olona efa miakatra be mihitsy manana fahendrena. Hitanareo amin'izay ve tsy voatery tonga dia manondrana ianao, misy choix. Tena akaikinao misy azonao isafidianana hoe fa mila manapa-kevitra ianao hoe. Raha vao azonao amin'izay ny décision, tsy hitany devoly izay atao. Tonga dia mandeha décision. Eto le tena ianao pasitera tandremo fa raha vao mitabataba eo dia tsy milamina io. Raha vao tsy mitsikitsiky koa dia tsy valiana mandravavaka. Raha vao tsy mamelely koa dia tsy manjavona amin'ny trompetra. Zay ny ilana sekoly rehetra. Raha vao tsisy sekoly ane ka tena tsisy sekoly hoe. Dia jereo tsara. Oviana, raha hoe misy olona zao mila ady. Ahoana, anao, dia aza mamaly ane. Mandray tsy mamaly. Dia mijanona. Mahavariana mijanona le ady. Fa raha hoe ianao ananina, ka ianao koa ry ananina, ka ianao mananina, ka ianao koa ry ananina, ka ianao ane tiako hoe ianao koa ane. Bizoa re, avisy tonga dia zay, milamina. Tsy voatery hitabataba ianao, afaka mangina, afaka miteny malefaka ianao, afaka tsy voatery miteny, afaka masonao no miteny. Tsy hoe mody misento a, tsy mody hoe anao ny ale. Vita ny teneninao rehetra. Tsy voatery. Baiboly mampianatra, vava malefaka matapataolana. Andramo ane, chéri, toa mahay ny laoka. Ohatr'izao zany le hoe enomby fumé. Fa ho hitanao fa na Andriamanitra ary hitsangana amin'ny seza fiandrianany anovany tsiro ilay sakafo io. Satria tsara loatra ny toetranao. Any amin'ilay toetra anie no mitondra an'ilay izy. Fa na zavatra tsara ary ny ao, ka raha tsy toetra ianao, dia hita kritika ianao. Ina koa dia vinaigrety tsy amsita, nefa ianao sady tsy nitetika, tsy nanao ninina, mihinam-potsiny. Zany le fahatsara-toetra mila amboarina daholo zany. Tandremin'ny réaction ao an-trano. Tsy tonga avana tonga dia zany sakafo zany tonga dia zao fotsiny ve? Nahitana an'iny ary rehefa tsy hitanao izay ananina. Sao raha mizavatra, mba tsara fanahy, mahaiza mankasitraka. Misy choix eo tandremo sao dia diso, iraisy ny décision. Tsy voatery hanondrana ianao. Mamoahany toetra an'Andriamanitra. Inona nataon'i Jesosy raha mitovy situation amiko izy? Raha misy zavatra mahasorena, tonga dia mitabataba avy ny tompo. Ohatra ny mamaly dia mbola mamaly amin'ny fahalemem-panahy foana. Sao
ny zavatra efa niteneniko very Filipo dia mbola zany ve ny valitenao fa raha tsika mbola tsy voafora no azo mivaly boraingina avy amin'ny olona dia mety mitabataba sy miteniteny foana. Dia nefa tsy izay ny réaction andrasan'Andriamanitra. Réaction-na olona manana Jesosy, manana ny toetrany Jesosy, miaina ohatran Jesosy. Aza adino Jesosy tsy nanota mihitsy. Ianao afaka ny ho tonga olona tsy manota intsony. Ny anazy mihitsy fa ny antsika intsony. Possible zany. Possible zany. Ry havanao amin'ny Kristy Jesosy, possible zany. Jesosy ny teny Marc 10:27, avec Dieu. Raha vao miaraka amin'Andriamanitra ianao dia misokatra amin'ny possibilité illimitée. Possible ianao io zany miova. Ianao le mijerijery io possible ianao miova e. Ary za mahita fandroany dia iroso any amin'ny lalina trany indray tsika. Eo amin'izay communion fa tsika miova. Dia zao tsy voatery ianao no atsapan'ilay fiovana, fa manodidina tsy voatery hiteny koa niova ianao. Ndraiky tsika zany ohatran'ny hoe nareo ohatrany tsy miteny mihitsy hoe niova ho azahay e. Nga dia tena tsy hitanareo mihitsy ny fiovako e. Tena kaiky ianao aza manontany ohatr' izany hoe avelao ny olona ahitan'ilay izy fotsiny hoe na tsy teny ary izy hoe fa tsy modimana teny zany niova e. Tsy mila tenenina zany rehefa tena niova. Ohatry ny olona be voka tsy mila miteny sady zavaka dia manao pôzy zay tsara mihitsy. Tsy mila miteny hoe voninahitra tsy mila vao mifandehanao fotsiny fantatra hoe mavesabesatra firy volana anaty izao efa 5 mois. Ny anarany kambana assistance et miracle. Samy be voka an'izay mba faniriana otren'Andriamanitra izay tiako tenena fa tsy hoe zany indray lehilahy be voka tamiko eto Madagasikara eto izay ara-panoharana le izy. Alleluia. Tena kaikinao afaka ny tsara fanafony ianao hoe. Afaka ny tsara toetra foana ianao hoe. Afaka ny alemy fanafony ianao hoe. Dia tandremo sy ny excuse nareo atao trano ato mihitsy mahatonga tsy tsara fanahy ohatr' izao. Ianao nefa tsy tsara fanahiko ny olona no manomezantsiny eo. Tsy avy amin'ny olona le izy ka. Décision anao nandrasan'Andriamanitra maneke ho tarian'Andriamanitra fotsiny. Misy fotoana ohatran'ny tena hoe heninao mihitsy ny hoe tsy miakatra avy any. Dia misy efa sopapy efa mety misofiny eto. Dia renao mihitsy ilay maripana teny efa giaingy zany raha eto no miteny. Heninao mihitsy hoe entinao ampidiriko ty le tsy zakany. Tsondromiko ato io. Nefa raha vao ianao nitsondromana amin'ilay tsy tianao pastera ito mavaka fa zao foana ny teneniny ana rehefa fatany fa tsy tiany tsy tiako. Dia rehefa niteny hoe fa ianao nga manao ohatran'izany eny traindray aloha e. Dia ajanony ary fa manjary izay ataonao amin'ny hafa no ataony hafa aminao. Tsy voatery ianao teny mandratra ianao ho enona. Mianatra tsika. Raha sendra maratra ianao ho eto amin'i Jesosy. Fa ny olona maratra tsy mizara tsy afa teny mandratra. Za ve tsy takatra e. Tony koa tsy nianatra. Lasa tony. Nefa tamin'akavady azy ianao tsy tony ny teneninao. Mandramany hoe andiakavady ao na rytaony e. Hitako hoe raha azo ianao. Matolo manaiky izy mety efa teny efa tsy toiziko betsaka le izy fa fomba fiteninao mba hatandremo. Any Jesosy io olona io. Ohatranao any Jesosy. Misy taontsika miteny zaza tenenao zao zany any Jesosy e. Oui, le olona io koa any Jesosy za tapatapainy aby ohatr' izany. Satria samy any Jesosy nareo. Amboariny fo. Aza miady ho anao. Avelao Jesosy. Miady ho anao. Onady loatra manginy. Ianao tsy miteny mihitsy miprofo fa ianao mihitsy ny diso. Fatandremo sady te zavatra nga ianao. Tena mana fotoana koa zany hoe le olona mitabataba dia ianao mampiditra kasika. Teny zavatra nga ianao. Miaino ianao. Ay, oray tompoko. Vavaka ianao. Sokafan'Andriamanitra amin'izay le fo. Dia fampiresaka ny ao an-trano. Mety ho problème eo aminao sy ny ray aman-drenao ne zany resako zany. Mety eo aminao sy ny mpiray tam-po. Mety eo aminao sy ny vadinao.
mety eo aminao sy ny zanakao, mety eo aminao sy ny mpampiasana ny lehibe ao ampiasana, mety eo aminao sy ny mpiara-miasa, mety eo aminao sy le olona eo mpifanolo-bodirindrina. Paoly tena nyteny aoka isika hiavana amin'ny olona rehetra. Eo ny tany mila miala eo antsika, misitaka kely iny le fanekena, dia makeo amin'ny lalina amin'izay communion. Tian'Andriamanitra ho tanteraka amin'ny fepetra resaka toetra vao hijorontsika amin'ny karazana fanekena, na manompo na manao fanatitra na inona na manao fiderana, fa ao amin'ilay toetra aloha, izany hoe manahaka an' Jesosy aloha vao manaraka azy amin'ny asa. Manasa antsika hitsangana mevonahitra ny tompontsika. Andro anankiray nomeny vaovao, andro anankiray tsy miverina indroa, andro anankiray sarobidy. Antsika hivavaka, Andriamanitra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, miantso anay ianao androso ao amin'ny lalina, ary ny lalina tianao isy anay dia eo amin'ny fiombonana ahafahanay mamoaka toetra. Eny tokoa manao fanekena aminay ianao rehefa manao fanatitra izay. Fa mihoatra no fanatitra tianao izay hanina toetra tsara, toy ny famindrapo, fitsarana marina, finoana, fifaliana. Ary taka izany koa mety manao fanekena izay hankalazanao amin'ny fanananay, fa ny lalina iandrasanao anay dia izay mankalazanao amin'ny tenanay, ny fitondra tenanay sy ny toe-batanay. Sotrany amin'ny andro maraina, tena tianao ny tsiraray avy, eo amin'ilay fenitra iandrasanao, eo amin'ilay norme, tianao izay tena hamoaka ny toetranao, satria tokony maneho ny endrikao izay n'aiza n'aiza lehanay, ninona ataonay, ary atomboka ao an-trano izany, tarafin'ny olona manodidina avy eo. Tsy moro izany raha eo amin'ny nofo, fa rehefa manaiky izay ho tarihan'ny fanahinao, dia apatsiahivinao fa misy safidy azonay atao, fa tsy voatery mitabataba, tsy voatery mamaly, tsy voatery tezitra. Afaka mangina dia afaka mivavaka, afaka miteny malefaka. Dia mankasitraka anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina, fotoana inonay fa amanginao nisa-tokantrano, amanginao nisa-batan'olona. Tsy ao amorony no ilanao anay, fa eny amin'ny lalina. Dia misaotra fa androany mihamandroso hatrany izay, ahafahanay manahaka anao, ary tombony be ny latabatra velarinao, ahafahanay miombona amin'ny tenanao sy ny rahanao indray amin'ity maraina ity. Misaotra ny amin'ny fandraisana, misaotra ny amin'ny famindraponao, be ny fahadisoana ataonay. Misy taona izay diso tsipelina, diso voambolana, diso fiteny, diso ny intonation, diso ny motivation fo eo am-pitenenana. Indray sady miteny marina izay ny manambany, sady miteny marina izay ny mankahala, sady miteny marina izay ny sorena. Dia tsy le manenjika hiteny marina ny tianao, fa ilay anatin'ny fo mihitsy. Tsy tokony ho sorena izay, fa tokony ho fotony vao manokatra vava. Satria tsy ho voafe ny teniteny foana avy amina fo tsy voafe. Saotra Jesosy fa ny avy ao anaty mihitsy ny tianao amboarina, izay vao ny ety ivelany. Mpianary izay rehetra tonga manatrika eto, ahay resaka, ahay ifandray, tsy aman'olona ihany fa aminao indrindraindrindra. Tsarovy ny fifandraisan'ny mpivady, fifandraisan'ny mpianaka, fifandraisan'ny mpiara-manompo, fifandraisan'ny rafozana sy ny vinanto, fifandraisan'ny mpianaka, fifandraisan'ny mpinamana, ireo endrim-pifandraisana maro samihafa izay tianao iainanay aman-toetra, satria natao anahaka anao izay. Saotra Jesosy amin'ny alalan'ny communion dia afaka miaina ny toetranao izay. Dia tsarovy indray ny zanakao rehetra tonga eto amin'ny fanatrehanao androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Niala izay namadina azy Jesosy nandray mofo, niaraka tamin'ireo izay niaraka sakafo taminy dia izao nambarana. Raisano ozy izy fa tia ny tenako novoko izay novakiana ho anareo. Izao natao ho fahatsiarovana. Iny mofo eny an-tananao iny tsofina rano, nofon'i Jesosy amakivaky ny ao anatinao. Fa rehefa nivakiana ny nofon'i Jesosy tamin'ny diakapoka izay niaretany, dia fanasitranana no nasetriny izany. Andro maraina, vao inona fandraisana ianao, dia mino matoken'Andriamanitra, miditra ao anatinao ny fiainan'Andriamanitra, manarona, mamakivaky ny ao anatinao, ary mitondra fanasitranana sy fanafahana ho anao. Hoy Jesosy, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako, ny manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Nofoko ny tena fihinana, ary ny rako
no tena misotro saorazy. Mangitahita fiovana avy eo anatinao. Ny fepetra ny tenenin'ny Paoly rehefa iroso amin'ny fandraisana dia izao ny teneniny hoe fantaro izy mifanahy ao anatinao. Ny fandraisana tsy natao ho an'ny olona tanteraka, raha tsy izany tsisy afaka nanao fandraisantsika. Fa ny latabatra izay velaran'i Jesosy kosa dia natao ho an'ny olona mangetaheta fahatanterahana. Mety mbola tsy niova any amin'ilay dingana iandrasan'Andriamanitra anao ianao. Afaka mandray ianao, fa mila mangetaheta an'ilay fiovana. Ilay anatin'ny fonao mihitsy aseho ian'i Jesosy hoe Tompo, reko daholo ilay teny be dia be teo. Tokony mbola iova irosany amin'ny lalina mba ho ankasitrahanao. Dia mino fa amin'ny titolo-akanjo ity, isy fiantraikany eo amin'ny fanahinao, ny ainao sy ny vatanao, ny nofo sy ny rahan'i Kristy izay sotroinao sy hohaninao. Saorazy. Soronao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka niombona tamin'ny nofinao, niombona tamin'ny rahanao. Ny fiainanao mikorina atao anatinay. Ny fiainanao no ahafahanay miroso ao amin'ny lalina. Ny communion iainanay no ahafahanay mamoaka ny toetranao. Satria fa me mandroso any amin'ny tanteraka izay tsiraray avy. Me mandroso any amin'ny fahatsara-panahy voazahatoetra. Me mandroso any amin'ny fahatsaran'ny toetranao voasedra. Mianatra hatrany izay amin'izay rehetra mitranga sy miseho amin'ny fiainanay. Tsy hamoaka afa-tsy ny toetranao. Raisy ny dera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay. Fa anao izany, ary anao hatramin'ny taloha, ankehitriny, ary mandrakizay. Rovy izay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehanao androany. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafintsika ho an'i Jesosy, mahazo toerana vetivety, dia anao fanatintsika, dia aorianan'izay hisy vavaka ao atsika tsiraray avy. Alléluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Araka ny nambara teo dia izay omenao dia avy amin'Andriamanitra ihany. Ny takina amintsika eo anatin'ny fanatanterahana ny fanatitra dia ny toetra tsara. Amen. Toetra tsika tsara no takin'Andriamanitra dia ao anatin'izay toepo mahatoky an'Andriamanitra ary atokisan'Andriamanitra. Dia tanterao ampifaliana ampitiavana ny fanatanterahana an'izany. Alléluia. Rehefa avy eo dia fotoanan'ny tanora, dia ho an'izay tanora izay mahatsiaro tena hoe tanora ka mbola hiatrika fiainana be dia be, dia fotoana rehefa avy eo tsika ao aorianan'ny izao fotoana izao. Dia manaraka izany ny fotoanantsika amin'ny herinandro, ny sekoly voalaza ny mpanompon'Andriamanitra teo any amin'ny sekoly, ny angalana sekoro. Tena marina, tena sekolin'ny toetra isan'andro isan'andro tsika mianatra mba tena hitovy toetra amin'Andriamanitra. Dia ao anatin'izay nefa nisy fanalahidy be da be ho antsika izay mbola tsy malala dia ny amin'ny Super U na Shop U Analakely 2e étage. Ny fotoanantsika isa-maraina, latsinainy, talata, larobia. Latsinainy manokana sekoly mpamahana olana. Dia mbola mafisina foana fa tsy izay olona hoe voatery olona manana olana ny mamonjy an'ilay sekoly. Fa ianao nataon'Andriamanitra ny olan'ny hafa ihany koa. Dia mianatra ianao tsy voatery ny olanao foana fa ny olan'ny hafa koa avy aminao. Ianao ny fantsona tian'Andriamanitra ho ampiasaina ny olan'ny hafa. Dikan'izany izay ilay sekolin'ny toetra tia manampy ny hafa, dia amin'ny latsinainy ny fotoanantsika amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 ora sasany. Fotoanantsika talata amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 ora sasany ihany koa dia sekoly mpanasitranana. Tsy voatery olona marary no makao, fa raha marary moa anao vao me tsara. Tonga ao anatin'ny sekoly ianao dia sitrany ianao mivoaka avy eo. Amen. Fa raha tsy marary ianao dia nampiasain'Andriamanitra ihany koa ho an'ny hafa izay marary mba hitondra ny tenin'Andriamanitra, hitondra fanasitranana any amin'ny hafa. Dikan'izay ilaina ianao fa tsy hoe za salama amin'ny talata, tsy dia ilaiko loatra mandeha any.
Lazaovy ny ao akaikinao hoe mila manomonjy sekoly ianao hoe na marary na tsy marary. Alleloia. Dia talin'ny alarobia moa sekoly ny fanambiana toetra, resaka toetra foana koa ilay izy satria ny zavatra rehetra ne ho azonao ihany rehefa tsara ny toetranao. Tsisy olona pahita fity olona ratsy toetra zany. Hoe tena ratsy be mihitsy ny toetra, ny tena mamingana olona foana izy, dia izy indray ny mahazo noho n'ilay olona voafingana. Lazaovy ny ao akaikinao hoe tsy tsika zany hoe. Alleloia.